tafaraka isika tokolasy mivavy atao anatin'ny miara-manonja MBS radio mada amin'ity alakamisy 3 jona 2024 ity manantitra ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy araba tsy misy anavahana fa na ianao eto an-tanindrazana azo ny lafalo sy atrany ampitan'ny ranomasina rehetrany isorana ihany koa ilay nahary satria izy no nahatonga antsika eo ny YouTube ary dia eo ihany koa namana fanira zafy manatany mbola ho avy eo izy fa mbola ny andalana any ary dia kotra an'izay dia mbola misy ihany koa ny mpisehatra mbola ho avy eo daholo izany rehetrarehetra izany. Ny zavatra mbi ao an-tsaina vetrany aloha amin'izao fotoana izao dia ny hoe fahatao ahoana marina ny tena tiana tongavana amin'ny ty anaovana ny vahoaka malagasy ity. Zay zany le fanontaniana, inona no tena tanjona amin'ny anaovana ny vahoaka malagasy? Ho velomina ve le vahoaka malagasy sa ny mifanohatra amin'izay? Raha ny zava-misy mantsy dia efa tao anatin'ny taona maro zay ndeha ataontsika hoe tao anatin'ny 3 taona teo dia efa hita fa nentsingidina nenjotso hatrany ny farim-piainan'ilay malagasy. Efa misy ny tarehimarika mivoaka ny arikarena midina any amin'ny -7 ny fahefa mividy miotsaka de miotsaka ny lanjan'ny teknika zany sy toe-karena efa miteny foana miteny ny teratany malagasy ny tena tenena amin'izay zany hoe ireo manana ny orinasany teratany malagasy tsy resaka ny vahiny zika efa miteny hoe tena tsy mety ane ty zavatra ity, misy zavatra tokony amboarina ane izy ity mba tokony fampiaino ane isika io isika io zany tafiditra ao daholo zay ratsamangaika rehetra izay hoe nana amin'ny sy ny fihetsiketsehany isan-karazany sy mozika isan-karazany no hiazakazahana. Zany hoe ilay tena fahantrana mikiky zany dia atsy amin'ny sisisisiny atsy fa mahatonga ny fanontaniana hoe inona ny tena tiana tongavana inona ny tena tiana tongavana ny amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy? Ho velomina ve le vahoaka malagasy sa ny mifanohatra amin'izay? Zay zany le fanontaniana, ho velomina ve sa ny mifanohatra amin'izay zay tsy teneniko no tiana tongavana amin'le izy? Satria raha ny zavatra iainana mantsy PPN aloha zany iny efa iny zany efa menomana foana efa iainana iny efa mesarotra le zavatra tena iainan'ny olona isan'andro zany, produit première nécessité e moa zany ny tena filaza azy. PPN de efa tena mafy de mafy ny fiatraikany any amin'ny isa-tokantrano mihitsy. Karakaraina raha amin'ny tokantrano dia efa miatrika an'izay fahasaraina an'izay tsy mitombona mihitsy hoe maroanaka ihany ny sahirana amin'izao fotoana fa na maroanaka na ny mananjanaka roa na ny mananjanaka ray na ny mbola tsy mananjanaka de sahirana avokoa. Nisy mantsy fitenenana navoaka ny mpitondra fanjakana ohatrany hoe namelesona ny mpivady zany, inona moa le lesona ny tenenondrareo tamin'izay de hoe tsy mitombona tsony zany hoe arenany zanaka zany fa mba jereo ny farim-piainana ny vola miditra ao atokantrano aloha de mba ataovy arakaraky n'iny ny isan'ny ankizy ateraka de avy eo de hoe tsy tena hoe tsy alova hoe mba vitsivitsy ny ateraka toy zay hoe ohatra hoe misy miteraka 7 8 de nefa ny eo am-pelantanana tsy afaka amelomana n'le ankizy maro zany, lasa any amin'ny ray aman-dreny zany no ifatraran'ny tsikera manoloana an'izay toe-javatra ray. Raha ny tena izy nefa raha ny tena izy dia any amin'ny resaka fidiram-bola ao anatin'ny tokantrano any no mila mafy tsara, mila matanjaka tsara, ny lanjan'ny ariary, ny fandehan'ny fiarikarena eto amin'ny firenena sy ny fiariana isa-tokantrano raha mafy tsara zany dia tsy tokony hoe mitombona loatra izay hoe famaron'ny ankizy izay marina hoe eo amin'ny resaka ara-pahasalamana
iny moa samy manany toe-pahasalamana zany ny tsirairay mila jerena aloha zay fa ny zava-misy any am'izao fotoana zao na ankizy ray ara ny velomy mpivady fomba fijery aty amin'ny ilany aty fotsiny de omena tsiny ny olona maro anaka fa na ny olona tsy miteraka ara fafankioany tompoko am'izao fotoana zao jereo satria io a rehefa hoe maivana de maivana ny fidiram-bola ao tokantrano zany de tsy maintsy hiaran'zay a fahasarana an'izay na tsy niteraka ara na ray ara ny zanak'izy mivady de iny zany a fa namitaratra tsara hoe tsy mandeha am'izay lonny ny fandehan'ny toe-karena sy ny asa-piarina eto amintsika de mandeha zany ny hoe ka io ane vokatry ny covid ka io ane vokatry ny ady any Ukraine de zao tsy Madagasikara rery no miatrika ny vokatry ny ady any Ukraine ary tsy Madagasikara rery no nisiny ny covid le covid efa hita marary rehefa mitombo marary de miena ny toe-karem-pirenena tsy afaka mamokatra le olona satria marary eo ampandrina izy kinona ny asa taony eo dia miena ny vola zany rehetrarehetra zany zany fandray daholo tsy misy zavatra hoe mandeha ho azy io fa fandray daholo ny tontolo toe-karena ary zany tsy mila hoe zavatra alalinina be fa zavatra tsotra de tsotra manoloana an'le izy nefa ny fitondrana amin'izao fotoana zao ny zavatra hita dia efa nytenenina teto hoe manilika ny tsy fahombiazana de ailika ary raha misy zavatra tsy mety de ailika tsy zay mahatonga an'io de mitady fomba foana alihana any amin'ny hafa ny tsy fahombiazana eto amin'ny firenena zay no ataony ny ataon'ny faharoa dia ny fanaron-tsaronana sy misy fiteny tsara malaza azy hoe atao zay averdi an'ilay malagasy amin'ny alalan'ny hirahira amin'ny alalan'ny fihetsiketsehana ivelany io zany zao hoe 9 jona ho avy de ararotina mihitsy ny siny mifety tamin'ny talata zao hoe androny CPE de teo amin'ny arabe na aloana ny gara teo ny mbola nisy podium de mitatatata be sy ny sisa zao moa ny sorona lisy tsy ohatsony zany ve dia tsy azo hoe efa fatarina de melo hoe zao mety izao ny tsy mety ary rehefa fantatra ny tsy mety dia fantatra izy zany hoe miteraka tsy fandrosoana ka li izy ohatrany tsy fantatra tsony ny hoe lalakizorana tsy fantatry ny eo anivo amin'ny fitondrana ny tiana tenenina amin'izay satria ianao zany rehefa mitondra firenena de hoe misy lalakizorana mazava tsara de iny no arahana fa ny am'izao fotoana zao dia tsy mandeha araka ny lojika tsy manaja ny lalam-pandrenana zay aloha ny voalohany indrindra rehefa tsy ajaina ny lalam-pandrenana ny lalàna voalohany indrindra eto amin'ny firenena tsy misy zavatra mandeha mihitsy eo na nofeto resika tsy misy zavatra mandeha eo de iny no mitarika tsy fahombiazana be de normal be araka ny fomba fiteny raha mipotra izao zavatra kitsapotsapona rehetra zao am'izao fotoana zao ne mipotra daoly ty zavatra kitsapotsapona rehetra ty zavatra tsy eritreretina zavatra tsy azo ny saina eritreretina fa mipotra am'izao fotoana zao inona moa zany zavatra kisapotsapona zany ohatra aiza misy an'izany hoe omby vosotra afaka miteraka zany afaka mahabevoka omby vavy ny omby vosotra eto Madagasikara zavatra kisapotsapona zany aiza mbola nisy an'izany hoe arasalama navarina taria mpamarinana zavatra tsy izy mihitsy zany tantara-pirenena zany tantaran'ny fiangonana rahasalama n'le fonina taria ambopotsy nikadraina tao ambatonakanga izy zay no natonga an'io fiangonana ambatonakanga trano vato io satria misy marika mivaingana zay mifamatotra tamin'ny rahasalama ary zany rahasalama zany ihany ko tsy afaka misaraka neny manjakaray fa ny mpitatana eto amin'ny firenentsika tsy mahafantatra ny tantara-pirenena mba te iseho izy hoe mahafantatra fa tsy mahafantatra fa zavatra hafa mihitsy no teneniny ny eo amin'ny tantaran'ny fivavahana azo ataony hoe manontaniny any amin'ny raha vao miresaka hoe rahasalama zany zao de iza moa no akaiky indrindra am'izany resaka hoe rahasalama zany ny eo amin'ny FJKM afaka manontany ny tompona andraikitra eo amin'ny FJKM raha hoe tsy fantatra ny resaka hoe fandehan'ny raharaha zany manoloana an'izay toetra raha izay
ka rehefa tsy fantatra l'izy a dia mila manontany zany, mila manontany. Raha tsy hay le izy a dia mila ianarana ihany koa. Kanefa ianao zany rehefa omena ny andraikitra hoe tompona andraikitra eo amin'ny firenena de efa tonga eo anao zany a de efa hoe mila hoe voafehanao daholo zany a ny zavatra rehetra eo amin'izay a tontolon'ny firenena zay. De ahoana zany ty frais ty? Ahoana zany zao ty frais ty hoe arivo ariary zany? Arivo ariary. Mandeha be zany feo zany a, zao aloha izy mbola 500, fa mandeha be zany zao zany feo zany hoe resaka eny amin'ny rehetrarehetra eny, arivo ariary, arivo ariary, 500 mankany amin'ny arivo ariary fois 2 zany, miakatra 100 zany lay izy. De rehefa miakatra 100 zany lay saran-dalina zay mbola hoe mbola tsy zay aloha fa mbola resaka zany. De io zany a tafiditra ao anatin'le antsoina hoe fiakaran'ny vidim-piainana. Fiakaran'ny vidim-piainana etsy amin'ny ankavanana, pouvoir d'achat etsy amin'ny ankavia, pouvoir d'achat de inflation. Ny fiakaran'ny vidim-piainana mafy be, fa ny pouvoir d'achat zany a milatsaka de milatsaka, memidina fa le anankiray ato a miakatra de miakatra de miakatra de miakatra hatrany zany ilay ilay hoe inflation. Dia mampatahotra le izy, inona zany ny tranga raha ohatra hoe io resaka saran-dalana eto Antananarivo fotsiny a no atao hoe hiakatra ao anatin'izay raha zay. Lay pouvoir d'achat lay fietrehana an'izy a tsy tafavoaka. Dia rehefa tsy tafavoaka dia inona ny vokatr'izay? Miteraka fahamafisan'ny fahantrana. De rehefa memafy ny fahantrana zany a dia inona moa fa tsy tonga any amin'ny fahafatesana l'izy, rehefa tsy maintsy zay no efa raha l'izy zany. Ary io 20 isanjato 70 isanjato malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana io a dia mazava tsara mihitsy fa mitondra ny firenena malagasy any amin'ny tena tsy fahafahana miatrika intsony ny fiainana. Dia lasa misy explosion be de be zany ny teny teknika tenenana amin'izay. Fa raha io zany a io frais izay mandrangaranga hoe arivo ariary de menomenona daoliny eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny amin'izao fotoana zao. Misy moa ny fanadiadina izay natao de hoe ahoana zany de hoe zay aloha zany tsy afaka andeha taxi be intsony ozy ny sasany fa aleo zay andeha tongotra, aleo zay andeha tongotra satria le asa zany a tsy afaka ny avela ihany koa. Rehefa tsy mandeha ianao zany de inona ny vokatr'izay? Rehefa tsy mandeha ianao zany a dia tsy mihinan-kanina ianao ko. De ianao zany tsy maintsy misafidy ao anatin'ilay izy, na ianao tsy hinan-kanina dikan'izay a mijanona ny asa, na ianao a tohizanao ihany ny asa fa mijanona ny fandehanana taxi be de mandeha tongotra ianao aller retour. Ary amin'izao frais-na 500 zao anefa be de be ny tsy mahazaka an'io be de be ny tsy mahazaka an'io satria misy ny olona mifindra taxi be intelo vao tonga any amin'ny toeram-piasany any, mihoatra ny any amin'ny 10 kilometra, 10 kilometra, 20 kilometatra zany. Dia raha ohatra l'izy fois 2, de raha fois 2 zany le izy a tsy maintsy voakitika ny fitantanam-bola ao anatin'ny tokantrano, tsy maintsy voakitika. Zany hoe tsy maintsy misy ahena indray zany. Raha ohatra ianao mbola te hitaingina taxi be ny tenenina amin'io a, tsy maintsy misy ahena zany hoe sakafo mihena, ny vola resaka fitafiana mihena, na ny mpianatra misy tsy ampianarina ny ampianarana fa mijanona aloha ny ankizy zany, na foanana ny zay hoe volany amina toerana volany amin'ny hoe natokana ho anna zavatra hafa zany a, dia tsy maintsy misy fanamboarana be zany. Zany hoe tsy maintsy mihena, tsy maintsy ahena ny ato, ahena ny ato, ahena ny ato. Raha ohatra ianao ka mbola te handeha amin'izany a hoe fiara fitateram-bahoaka zany, vao zay fotsiny aloha ny resaka. De nefa ao anatin'ny tokantrano anankiray a raha resantsika ihany dia tsy olona ray akory mandeha ao, mandeha mivoaka ny trano, fa misy olona 2, 3, 4, 5 de ataovy zany ny kajy tsotra de tsotra ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano. Nefa tsy miova raha hoe miasa any amina orinasa le renim-pianakaviana na ny raim-pianakaviana ny zavatra misy. Ny mpitatana ny orinasa koa rehefa nyteny an'izany ny tao amin'ny secteur privé voafetra ny ahafahany mampiakatra
ny karama marina ny teniny hoe ny teniny mpitondra hoe akarina ny karama sinsiasisisa inona moa zany ny tena lalatsaina sy hoe kajo ny tondrany teo anivo ny fitondrana an'izay fa ny teo amin'ny secteur privé de fa ny teny zao ihany ny tratra aloha nefa le inflation to miakatra zany hoe misy zavatra tsy mifameno mihitsy zany ao tokony fandanjananja ny antsona hoe fahefavidy ny pouvoir d'achat sy ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation fa le anankiray le inflation midangana be ary ananina ary ny pouvoir d'achat midina be aty ambany ety zany dia tsy tafavoaka mihitsy nylay izy eto amintsika nefa maro ny paitoekarena izay efa miteny foana satria zany ny anaran'ny zareo hoe zao no tokony atao zao ny tsy tokony atao fa betsaka moa no hoe monsieur mahay ao anatin'ilay izy dia tsy hita zay hoe andraisana azy zany fa de ohatrany hoe ifanilahana lay zavatra efa tonga eto namana faniry raha zafy manantany dia isehitreto izy hitondra ny famakafakana moa zany araky nefa mahazatra antsika zany fa mbola ho avy eo ihany koa ny mpisehatra fa arak'izay efa nambarantsika ombeny zany ao anatin'ity fandarany ity tsy maintsy nyresahany zay satria tena hoe fiainana isan'andro zany fiainana isan'andro ary io no iankinan'ny aina zany io no iankinan'ny fiainana izay tsy maintsy atrehana isan'andro fa na inona zany resahana ao anatin'ilay raharaha dia tsy maintsy miditra amin'ny politika tsy maintsy miditra amin'ny politika satria maninona satria izay politika zay zany no hoe lalana andehanana satria ny mpitondra fanjakana de hoe manana ny soro-dalana izy tamin'izay rezaka hoe politika hitantanany ny firenena izay manana ny izay hoe eritreretiny izy tamin'ny zareo zany nanao propagande rehefa zay ny tonga eo de atao an'izao rehefa zay ny tonga eo de anao an'izao fa zao ny fanontaniana ary miteny ny olona kehitriny manao hoe raha ohatra ve ka tamin'ny vanim-potoanany propagandy tamin'ireny fifidiana filoha-pireneny reny ka nyteny tany anatin'ireny propagandy reny hoe rehefa zay ny tonga eo de akarinay fre rehefa zay ny tonga eo dia ny vidim-piainana amin'ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny dia alao hiakatrany rehefa zay ny tonga eo dia ataonay tena mety tsara ny fidiram-bola ny isa-tokantrano tsy nisy nainao zany tsika menakavy fa ny zavatra eny de hoe ataonay ohatra ny Miami, ataonay ohatra ny Paris, ataonay ohatra n'izao zavatra mbola tsisy nanao tao anatin'ny 80 taona ho ataonay zay tsy hiara-iasa ntsony amin'ireo mpamatsy voly ireo mahazatra ireo fa raha mbola ireo ny ara-miasa de na amin'ny 2050 ary tsika de ohatran'izao foana zany no ny ainantsika fa raha ohatra zany hoe tsy zay ny zavatra enao de asa hoe ahoana no fandehany tamin'ireny moa zany fifidiana mbola tatiorina izy de lasa point d'interrogation be hoe misy doublon triplon sinsiasisa ka ny tianao tenenina ao anatin'le izy dia tsotra fotsiny amin'ny hoe mila mieritreritra tsara ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao mila mieritreritra tsara fa ao matsy zaza miteny hoe nareo ne na imenimenina foana eo amin'ny miara-manonja eo ary amin'ny MBA zao tsisy mieno fa ze mahazatra ihany no mahazatra tsy marina zany be de be mieno ary na mivahiny ara tiany misy mandika teny misy mandika amin'ny teny anglisy ty misy mandika amin'ny teny frantsay ty misy mandika amin'ny teny sinoa ty misy mandika amin'ny teny allemand ty fantatro ny vahiny ny resahany eto fa misy mieno fa ny andraikitra moa zany amin'ny maha-olo-pirenena dia atao ihany ko satria izay ihany ko ny antom-pisiny fandarana tahaka antony tsy maintsy nyresahana zay na manafaniro satria mitaintaina le vahoaka malagasy amin'ity resaka saran-dalan'ity miarabanao ny dahoary eny ary de miarabanao rina sady misaotranao ihany koa nanokatra ny fandarana tamin'ity maraina ty miaraba ny teknisiana zay miara-miasa amintsika ao ambadiky ny sarotry ny feo ho any eto amin'ny foibe ny MBS mandray any amin'ny faritra rehetra any de ny radio mada ihany koa tsy adintsika satria anisan'ny mpiara-manonja amintsika ao anatin'ity fandarana ity
efa nambarandrena teo fa izy moa no nanokatra fa mbola ho avy eo a everitsika fa tsy hoela de ho avy amintsika eo a i député Mamy Rabenirina zay ara-dalana amintsika zany am'izao maraina izao. Ny tsy adinoina aloha zany de miarahaba antsika any amin'ny toerana rehetra zay misy antsika rehetra any ny any ampitan-dranomasina ny eto atoerana indrindra raha ny vaovao efa nresahako maly hoe vao miodana kely fotsiny tsika de matory de mifo maraina de efa marobe ny vaovao indray zany vao rahaitsika rehefa mikipikely maso de mampandro ny loha de mibonika botifoty satria mangatsika ny andro am'izao fotoana zao de mifo maraina an'iny de efa miaoaondray ny vaovao samihafa zay mandeha eny amin'ny tambajotra sy mifamoivoy eny amin'ny ivotserasera rehetrarehetra any. Rehefa miresaka ivotserasera atsika de any amin'ny fahitalavitra izany, any amin'ny radio zany, any amin'ny gazety piseho isan'andro, gazety piseho indroa isan-kerinandro, piseho intelo isan-kerinandro, piseho isan-kerinandro, piseho isam-bolana, samy mitondra an'izay vaovao rehetrarehetra izay de reny no entina ilazana fa manan-karem-baovao i Madagasikara ary vao mainka mampiteny vaovao ao anatiny ny zava-misy izay ataony mpitondra fanjakana isan'andro. Ezahantsika ho resahana rehefa avy eo lay fandalovan'ny ministry ny toe-karena sy ny vola teo anivon'ny anteny meram-pirenena. Omaly izy no nampahafantatra ny ambandainy mahakasika ity resaka teti-bola mpanjakana zay nasipantsiana ity ary andalo an'izay hoe fivoriana azo mibe sy ny maro atrena izany teti-bola izany raha ny tokony ho izy zany zay andrasantsika am'izao androany izao fa adevitra ihany koa moa zany eny androany raha pitsy mbola mandeha daholo ny adevitra fa roa andro zany nandiniana teti-bola any amin'ny 900 sa 700 pejy any hoany ary andiniana ny hoavy ny enim-bolana manaraka ho an'ny Madagasikara de roa andro monja no andalovany zay anivon'ny anteny meram-pirenena ary de hoe miezaka manaritsarina mitondra fanazavana kely am'izay tandrifiny azy eo le ministra zany kanefa tena NDB ny firenena zany rehetrarehetra zany nisy olo-mavimoaka tiako Madagasikara mazava ny an'izy ireo de hoe tsy miray tsy kombakomba ao anatin'lay tsy fahaiza mitantana sy lay tsy fahaiza mitondra sy lay tsy fahaiza mandamin-javatra ny solo-mavimoaka tiako Madagasikara ka anisany ireo zay tsy hanatrika an'izany tsangatanana na voty ho tanterahana mahakasika ity volavola ndalana mahakasika ny projet de loi zany loi de finance rectificative aloha tena de zay no fomba iresahako azy zany zay LFR 2022 izy ty. Rehefa miresaka LFR manko sika zany zao de betsaka ny zavatra tsy maintsy voakitika ao anatin'izay par rapport an'le LFI na loi de betsaka ny zavatra tsy maintsy ahitsy ao anatin'izay satria ny fitantanam-bola any mandany sy mitsinjara sy mikirakira zany volam-panjakana izany de misy mihitsy ny lofa tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanina nametrahana an'izany loi organique momba ny fitantanam-bola mpanjakana izany de ireo no mametraka ny fombafomba atongavany zany eny anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna. Ny lolofa ihany koa no mametra reo fomba ahafahana zany mandrafitra izany teti-bola mpanjakana izany de io ihany koa ny fomba ahafahana mandrindra an'le hoe eto izy ny loi de finance initiale de eto izy ny loi de finance rectificative zany de ao anatin'izay no hikajiana sy hanomezany eo anivon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny vola an'izay fanazavana izay fa mialohan'izay de misy ny fametrahana anazy fietrandro ny ametrahana an'izay eo anivon'ny anteny meram-pirenena dia miditra ao anatin'ny conférence de président zany hoe rehefa tafiditra ao izy de ampidirina ao anatin'ny lahadinika de miditra ny asambomera de ny asambomerina rehefa avy eo makaty amin'ny fivoriana azo mibe sy maro atrena rehefa avy meno zany le fanazavana eton'ilay ministra tompona andraikitra de ataotsika ho faly le izy na hita amin'ny faly na tsy hita amin'ny faly ihany fa nisy fotoana tsy nentiny aiky le fanjakana hoe fa tena mafy le vidim-piainana miakatra zay tsy izy ary tena tsy zakan'ilay malagasy le vidim-piainana de ozy ny teo an'ny Instat zany
hoe mbola tsy lasa lavitra io tsy maka izy io fa mbola any amin'ny nisanjato ny resaka sanjato manodidididina any zany hoe mbola azo ainany io kanefa efa mafy be le izy ny am' zavatra hita an'ivon'ny fiarahamonina vahoaka tsy mitovy satria le mpitondra dia manana an'le statuany, le mpitondra manana an'lay karamana, le mpitondra manana an'lay indamniteny, le mpitondra manana an'lay inona moa zany tombontsoa marobe zany mifanaraka am'lay andraikiny avantage ka mety daholo io na ohatra ka miakatra 300 isanjato ary mividim-piainana sy ny sisy satria tsy problema an'le mpitondro zany sy re olona zay mahazo fahefana satria ny zavatra rehetra kirakirainy dia tsisy tapaka ara-dalàna hitany isan'andro, hitany isam-bolana, hitany isaky ny 3 volana, hitany isaky ny 4 zay mety ho prime sy avantage sy ny rehetrarehetra ao ambadika zany. Donc tsy mampikorapaka azy io fa hoe tian'ny hevon'le vahoaka le izy raha vao miakatra io na de 50 ariary fotsiny aza, indrindra ariary 100, 200 ariary mihoatra an'izay de efa voakitika lay budget kely ao anatin'lay tokantrano, efa voakitika le épargne le resaka famille, efa voakitika le économie an'lay fianakaviana samy hafa zany. De zay tsy mampitovy an'lay fomba fijery ataon'lay mpitondra fa any am' $2.15 any no anasokajiana zany amin'ny hoe raha voalatsaka zay ny vola ray sy ny isam-batan'olona isan'andro de sokajiana ho firenena mantra le firenena zany fa tsy nylay $7 teo eo na zatra tsony zany. Miakatra daholo zany fomba fanisana rehetra eto ambonin'ny tany. De raha miresaka zany tsika ao anatin'le prévision macroéconomique de ny ao anatin'izany de miresaka PIB, ao anatin'izany resaka taux de croissance, miresaka inflation, ao anatin'izany resaka taux de pression fiscale publique, resaka déficit global, resaka taux d'échange zany. Ka ao anatin'izany taux d'échange zany no taux d'investissement, ny investissement public, ny investissement privé, ny balance commerciale sy ny réserve-na devise na ny volamena ihany ko eo anivon'ny banque foiben'ny Madagasikara. De eo zany zao jerevantsika tsara zany zao ny présentation an'lay LFR zay no entin'lay ministre Omaly. Zavatra ray ihany resahantsika ao anatin'izay riny, tsika ty tady zavatra mihoatra an'izay satria no eritreretina de hoe ny taux d'inflation zany 6,4% ho an'ty taona ity ngana vidim-piainana zany. Fa raha ny fanazavana ny entin'ilay ministra ny toe-karena sy ny vola dia tsy ho voatazony zany fa ho tafiakatra 9,2%. Fa kaizy zany am'le hoe efa anatratra 0,8% ne de ho tratra le taux d'inflation à 2 chiffres. Resahandrina teo aiza ny pouvoir d'achat ahoana ny taux de croissance ho tratra ve le 5,4%? Tsy possible, tsy tratra. Miakatra be le taux d'inflation ko. Nefa jerevony tsy mahalozika an'le adevitra. Le 13% na 25% nresahan'le filohan'ny république ataoko hoe 5, 13, 25 tao anatin'le fiakaran'le karama tsy mbola hita tsara aty anatin'le kitapo. Indrindrandrindra le 13% misy tapaka ny telentsika teo aty am'le privé tsy mbola mandray an'izany akory le tsy miankina. Lefa de hoe miantra volana mely izy tsika zao mois de juin. Zany nge tena grave nge la situation resahantsika ohatran'izao hoe anatin'lay fomba fijery ara économique le ngeza be le global izy de zay nresahantsika zay prévision macroéconomique. Fa any am'le vahoaka mihitsy miaina am'le izy, le volana, le fitaterana, le solika, le jirama ahoana. Za mahagaga isika vahoaka malagasy indrindrandrindra ny eto Antananarivo renivohitra menomenony tsika fa hiakatra 10 ariary ny frais ny taxi be. Tsy rariny zany, tsy azo ekeny zany, tsy possible zany
dia andeha tongotra zany zay aiza nahitana vola amin'izany fa zaho manakombombavitsika ary tsy miaziry tsy mireaziry amin'le fekara ny vidiny jirama jiro sy rano tiana tenenina rehefa jirama niakatra tany amin'ny 200% na 300% tany ny facturany jiro na ny facturany rano fa ao nangila daholo ny vava menimenina fotsiny tany naty Facebook ay raisiko rehefa aveo fala misaotra betsaka raisiko rehefa aveo menimenina fotsiny tany naty Facebook tany ny zon'ny mpanjifa mpiary ny zon'ny mpanjifa mba metsika kely tamin'ny alalan'ny riandry razafin-dralambo nakoraina fa reto ka tsisy atao finona ny itsemetsemany reto hidaneny anala kely sy ny siseny nefa de anao ny resahany no momba anao ny tolomana miakatra ny facture mividiny ny entana rehetrarehetra zay fampiasa andavanandro ny PPN vary siramamy lafarine menaka hatramin'ny matériaux de construction ao menimeniny eo fotsiny sisy miteny sirany tsinetsika io zyreny zany ny zava-misy eto Madagasikara anie zany ny PPN miakatra ny jiro miakatra fa zao rehefa hiakatra am'izay le taxi be tsy fiarovako an'le taxi be zany ao izy menakavy o mikotrokotro eo fa ahoany ty fa ngatsy fekaran-javatra naso reny fa ngatsy zavatra nampanahirana atsika ny resaka PPN sy ny resaka jiro sy rano ataoko am'ireo roa reo ohatra za mbola tsy andeha lavitra tiako tenena am'izay de zao hoe laya toetra ny malagasy mihitsy ny zany lay fomba fisainantsika ndraindray mila pahitsiana mifanaraka tsara am'le zava-misy fa io zany nahakarina 2 arivo io tsy mampetsika malagasy io resaka taxi be io zao ny zavatra mitranga riny raisiko amiko fotsiny na raisina amriny na raisina amy teknisiana olona ray mandeha taxi be de ataotsika hoe faran'zay mitsitsy zany aller retour raha ohatra ka 1000 ariary ny fiakariny taxi be io rehefa aveo eto amy ville aller retour 2000 ariary 2 arivo ka raha ao anatin'ny herinandro mandeha taxi be mampiasa 2 arivo de fantatsika avy hatrany zany 14000 ariary na 70 000 francs de zany ataovy fois 30 jours 41 000 ariary zany de mikarama ho an'ny frais fotsiny zany zay tsy mihinan-kanina zany arivo 3/7 ohatrina moa zany 70 000 210 000 40 zany zay karama ndeo atao raisina hoe lay vola farany ambany SME salaire minimum d'embauche zany raha raisitsika lay 1 250 000 francs zany hoe lay efa lasa any amin'ny sarandalana daholo zany araha fara mitsity zany fa misy andehanana tongotra lavitra be ka raha ohatra zany ka tsy maintsy anao frais ando frais inefatra isan'andro 4 arivo ariary de atao fois 2 laya ohatra kely zany amina tanan-dehibe mazava ho azy ny vérité des prix tsy azo idivirana hiakatra ny vidin'ny solika rehefa miresaka solitsika tonga de ataovitsika ao anatin'izay ny samplon 95 ny gasoil zay lay charge fixe fandoatsika isam-bolana raha ohatra ka mampiasa jiro sy rano mampiasa isité courant zany tiako tenena am'izay mazeny prix Gazprom any Russie ady be tsy fakahitana am'izao fotoana zao zay Russie ny azy manaraka be zany urbain na ny transport aty amin'ny suburbain na ny transport aty amin'ny régional na national dinika io 2 à 5 tonnes na lay mihoatra plus de 5 tonnes le manao a fitondrana entana vavita tsy hanaraka an'izay ny vidin'ny vary tsy voatany io vary 2600 ariary io kilo sy 2008 kapoka ny kafe tany amy tenona nandianako 6000 ariary fa mbola miezaka anaraka an'izay le resaka PPN aiza ny fourchette mandeha am'izao fotoana zao ny hita compagnie pétrolière
tsy mbola misy ihany koa ny communauté ohatrinona zany io raha hiakatra eo 6 à 9 000 ariary ny adevitra ny resahantsika ka raha miresaka vérité des prix manodidididina any mihitsy izy zao zavatra rehetra resahantsika izao atoy amina football narenina sy 9 croissance économique ny LFI de zay fiakarany vidin'entana maneran-tany io moa zany de malaza zava-misy ambonimbony 6,4 l'inflation de voatery isika manao prévision an'izany amin'ty LFR 2022 ty loi de finance rectificative ka miakatra 9,2% vinavinaitsika amin'ny enim-bolana manaraka io sisa mba tsy atongavany any amin'ny 10 à 11 à 12%. ny atao ny chiffre lasa misy point d'interrogation be dia be ka bien sûr zany izy zany zao no miteny am'izao fotoana zao hoe tena grave les situations eto Madagasikara fa mbola mahita vahoaka ihany ianao tranquille en conscience mbola mahita vahoaka ihany ianao ka inona ary ny atao hoe ka io mpitondra atsikako de le mpitondra tsy azonao tenenina zanyko avelanao zay tany kibony eoko de efa fantatsika mihitsiny fa io isika tsy maintsy ahilika io any amin'ny covid tsy maintsy ahilika io any amin'ny loza voajanary tsy maintsy ahilika io any amin'ny adiny Ukraine sy Russie de zay ny zava-misy io izy io hitantsika io de matoritori foana raha malagasy de ataony mpitondra zay tiana anaovana azy de ampiasony am'izay tiana ampiasona anazy de hitondra rehefa avy eo vidéo ohatran'izao natao hoe varotra sakabelosy varidainga mpitsanganana tena pirofo no entiko amintsika rehefa avy eo de matory foana ianao raha malagasy de aza mieritreritra ny hoavinao sy ny androany sy ny taranakao de vero fa fanakorotaza raisinao mihitsiny hoso sy mahasoa sy ny hoavy ny taranakao de ambanimbany io foana aratsiratsy io foana opaopay foana le mpanohatra fiainanane mandeha foana e zay nga manana problème mihinan-kaniny zay misotro dité zay misotro kafe zay mihinambary arak'izay mba zaka kely ny eo an-tananay zay fa matoa mbola misahirina ohatran'izao isan'andranandro atsika vahoaka de hoe ahoana no ahafahana manavitra an'izao situation efa kaotika zao kaotika tsy difficile atsony tenenako azy fa efa kaotika efa tena menjera arenina stomma efa tsy tafarina tsony efa mitsipozipozy de any am'le filarina rehetrarehetrtsika riny any amin'ny firenena farany mpanao kolokolo firenena farany maloto indrindra ny Antananarivo renivohitra ay firenena farany manitra indrindra 80% na voaka ny teo anivon'ny banque mondiale firenena sarotra ny fampiasam-bola firenena tsy misy filaminana zay rehetrarehetra mivoaka gisitra foany Madagasikara ka zay le izy ka sendran'izay vahoaka azy ny lalovina tian'le mpitondra mihitsiny sy le mafia sy le olona mpitraikitra n'le tombotsoan'le Madagasikara le vahoaka malagasy ankehitriny satria tafiditra am'le dôla tiany vahoaka matoritory vahoaka azy manipulena vahoaka tsy tahitaitra amin'ny hoavina vahoaka mandromandro manandrara zany vahoaka malagasy ankehitrio fa tsy le malagasy saripady sarotina ary taitra amin'ny zavatra misy azy tsy zany tsony le malagasy am'izao fotoana zao rina raha be mananjara raisiko kely fotsiny ny tenin'ny faniry teo a ny zavatra misy eto Madagasikara mantsy dia mazava tsara ny hoe ohatra milaza ny paitoekarena zany zao any ivelany sy ny mpanao gazety any ivelany any raha nyresaka hoe fiakarana vidim-piainana eto Madagasikara resaka inflation zany de zao ny fomba hitenenany azy ny inflation ozy a any Madagasikara am'izao fotoana zao dia monte de manière très inquiétante zany hoe miaka explosion sociale tsisy resaka hoe fampitorana za zay ny lojika raha ny situation eto Madagasikara zany de hoe ny fiakarany vidim-piainana ao a Madagasikara eo ane ka biaya tsy maintsy mefara any amin'ny explosion sociale ilay izy dia misy teny ana zay mifilazany azy hors contrôle zany hoe tsy voafe tsy vora ihany ko de ahoana zany ny fandehan'izy io frais fotsiny de nikatsika
mandeha ny kajy de rehefa mandeha zany ny kajy dia mazava loatra fa tsy maintina fa tena resaka le lasatra any amin'ny 700 mahery le izy satria misy teny mantsy eo zany tena hita hoe tsy fahaizana mihitsy ary tsy famahana ny olana efa tambatambatra nandritra ny fotoana maro de avy eo rehefa milaza zany eo anivony ny mpitondra fanjakana dia fiarovatena io le izy dia misy teny zany eo jerevantsika tsara eo aloha zany ny eo amin'le faharoa io mantsy tena korofo atsika tsara io ny inflation ozy dikan'izany hoe ny fiakaran'ny vidim-piainana fiakaran'ny vidim-piainana vidinentana manerana many an-tany fa tsy eto Madagasikara irery ihany aza lany eo mihitsy aloha soratra eo ambonimbony ahoana ny teny mantsy tompoka rehefa averina indroa de memaizana zany le atsarana de indrindra tsy ataontsika hoe inflation no tena hitantsika fa ambony eo zany zao de hoe ny inflation no tena hitantsika fa tena ambony ary tena zava-misy io zany amin'ity resaka ity de raha ny vidim-piainana dia noeritreretana tamin'ny miakatra 9,2% izany ao anatin'ny vinavinaitsika amin'ny enimbolana manaraka ino ty isika ity faingefatr-isanjato ny inflation noeritreretana tamin'ny LFI 2022 zany hoe voatery izahay mpitondra fa raha vao hoe isika de ao daholo zany ny rehetrarehetra fanapahan-kevitra nyraisinareo io ny tsy fandraisana andraikitra nareo no nanao an'izany ko isika ahoana raha vao hoe isika de ao daholo zany ny rehetrarehetra vininareo zany fa tsy vinavinain'ny rehetrarehetra de hoe isika nareo no manapa-kevitra any nareo no mitondra nareo no maronisa eo anivon'ny assemblée de io zany zao ny solombavam-bahoaka ny eo anivony tiako Madagasikara tsy teo tompona andraikitra am'izay zavatra ao ny solombavam-bahoaka eo anivony ny teneny namana faniry teo sy arak'le soratra nalefa namana faly teo de andro vitsy fotsiny no antony ona ny ampitombona ny izany rehetrarehetra zany tsy afaka zany ianao tena mandinika tsara alay ka tsy mahagaga raha hoe mitaky ny zony ny any amin'ny CSS tsy mahagaga raha hoe mitaky ny volany ny any amin'ny orinasa vitsy fotsiny reny sationany reny ianao nefa atao milaza hoe atao an'izao atao ohatran'izao fanapahan-kevitra isika tsy isika zany fa nareo no irenena dia nany amin'ity fanontaniany ity zany zay tenenin'ny sasany hoe tsy hoe mandoka ny depuis sisa miresaka teken'io loi des finances io any manao lalàna zany hoe tsy olon'olom-poana zany mitondra n'izany anarana hoe solombavam-bahoaka zany zay mpanao gazety raha mahay mamaky an'io mamaky loi des finances ahoana moa zao ahoana ilay izy raha ny tiany loi des finances atao hoe capacité teknika ao namana faniry be de be ny teny teknika ao an'izany zay keo aloha de lasa miverina any amin'izany izy ahoa de mba fatatsika olom-pirenena fatatsika vahoaka hoe inona moa no andraikitra ho ampendreketina ny ty olony ity andinika rantsay satria misy teny teknika be de be ao raha tsy voafely izy de manetry teny ianao zany mba manontany fa tsy hoe ao anatin'ny fotoana fohy de iny ianao zany no asaina manontany an'le izy de tsy mahagaga le izy raha hoe sy avany amin'ny fahefanam-panatantera adia hoe dinia ny solombavam-bahoaka de eo tena mandinika an'io tokoa ve ny solombavam-bahoaka sa hoe baiko avary fotsiny hoe io sy maintsy ataona zany ny tiana ho tenenina akoatra nyty le hoe fialana baly ty raha le nytenentsika teo hoe fanapahan-kevitra isika voatery isika akoatra nylay andraikitra de mandeha amin'ny tsy valehany mampatahotra ny fipoahana sosialy eto Madagasikara raha miainga fotsiny raha miany amin'ny arivo ariary ity zay nanontaniana rehetrarehetra zay aloha tsy mahazaka an'izany dia zay mantsy ny toetran'ny malagasy rehefa taitra zany io vahoaka malagasy io dia manahirana
manahirana aloha fa dia resaka tena hoe ny vidim-piainana miakatra de mba mety ve zany ao amin'le ardasa fa ny hitan'ny olona aloha de podium ny hitan'ny olona aloha dia mampandiha valahana sy mampandiha zay azo ampandizina amin'ny vantana zay aloha ny hitan'ny olona dia ny hitan'ny olona aloha dia tia fety ilay ampitatana ny anina ry artista zao nefa le vahoaka tsy mihinan-kanina amin'ny kely aloha zany ny ankizy fa septambra ny de efa hiditra indray ny fidiran'ny mpianatra septambra de ao anatin'ny GEO zany no ikarakarana ny fidiran'ny mpianatra indray ary ao anatin'izay zany le frais no efa ho hitantsika ao anatin'izay zany lay viditsolika le gasoil sy essence ny gaz ny pétrole ny vidiny ho hitantsika zany mahatonga ny olona amin'izao fotoana zao sao de tsy fantatrao zay moa tany amin'ny ny tena moa zany tratran'ny tsy fahasalamana dia tsy maintsy niditra hôpitaly tsy maintsy fa gaga zany hoe mbola tanora vao 20 taona de efa ambony be ny tositra ambony be hoe ahoana ary zany eto andrenivohitra io eto andrenivohitra mbola tanora vao 20 taona zany hoe miala ao amin'ny adolescence zany de miditra amin'ny tanyrana amin'ny de mankaty amin'ny olon-dehibe zany adulte dia ambony be ny tositra 18 maxima fa le minima koa tsy maintsy jerena 18-12 le 12 ny tena tahorana ny mpitsabo na 18-13 zany ny tension an'le olona nefa le olona amin'io tsy hoe fitopolo taona na hoe misy diabeta na hoe misy cholestérol na ohatra zany tsisy an'izany fa tonga de dangana be le tositra amin'izao fotoana zao no ahitana zany de inona no mahatonga an'izany de midio zany dokotera moa zany spécialiste amin'ireny de miteny eo daholo de ataony ataony bilan zany alaina ny rasiny sisa de rehefa jerenao zany dia le sakafon'le malagasy aloha tena efa manomboka tsy mety ty resaka simika ty manomboka tsy mety ty resaka hoe tsy maintsy miova eo amin'le resaka mihitsy hoe mode de vie fomba fiaina eo amin'ny resaka sakafo de lasa ny tena hoe ohatra mihinana tsy fihinany ihany le malagasy ohatra tena marina le satria lasa mihinana zavatra tsy tokony hohanina le zavatra natoraly zany de lasa miena satria tsy araka tsolo izy de taitaitra nyty zavatra taitaikanina zay moa le filaza azy indrindra ho an'ny ankizy moa zany hoe teneniny dokotera hoe tandremo le taitaikanina zavatra mahasalama ny tokony hohanina zany dia akoatran'izay resaka stress ahoana moa no tsy hampiakatra no tsy hahatonga ny stress ho an'ny olona amin'izao fotoana zao le ray aman-dreny eny tomboky tsy mahita tory fa mivadibadika ao ampandrinao le ray aman-dreny io fotsiny zao resaka sarandalana io de ahoana zany ny sakafo de ahoana zany ny fidiran'ny mpianatra 2022-2023 de ahoana zany raha misy marary ny olombelona tsy maintsy marary fa tsisy iza mbola tsy narary ary ao anatin'ny fiainana tsy maintsy misy fotoana hoe tratran'ny aretina mafimafy eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy mahita tory le ray aman-dreny tsy mahita tory le malagasy antsoina hoe olombelona tsy mahita tory vokatra ity fahasarotan'ny vidim-piainany ity tsy mahita tory de rehefa tsy mahita tory izy de kizitina sasan'izany tena hoe kizitimbelona ny vehivavy matetika ny tena eny hoe kizitina fa ny lehilahy koa kizitina vao mananina kely na mpivady ara tonga de mifanenjana de lasa na ny olona tsy mpiteny ratsy ara lasa miteny ratsy zany zavatra zany anie indisy daholo sao de averintsika hoe mandeha ho azy io tsy mandeha ho azy io fa le fahasarotan'ny vidim-piainana miteraka zavatra marobe de ny sasy ahoana zany ny fidiran'ny mpianatra ary ny listra amin'ny taom-pianarana 2022-2023 efa tonga efa voatapitra ny taom-pianarana de efa mivoaka ny hoe reto ny listra
ary misy sekoly tonga amin'ny fiteny hoe miexige hoe ny qualité ny fitaovana ohatra hoe crayon de couleur tsy maintsy marika zao tsy maintsy reny aloha tokony mba jerena ihany koa fa le ray aman-dreny efa kofona mbola marina hoe ilaina hoe qualité mila qualité zany mila zavatra afoleta zany ny fampianarana ho tombontsoan'ny ankizy fa mba tokony jereny ny sekoly ihany ny situation zany amin'ny fiainany isa-tokantrano mila jerena ihany le izy fa tsy de tena tokony hoe tena enjanona loatra ny afantany andro président Ravalomanana hoe nisy kit scolaire fa le izy zany tsy mahita tory le ray aman-dreny de tonga ho azy lay stress de any amin'ny 20 taona le tanora de efa ambony be ny tension satria maninona le sakafo hoanina tsy araky ny tokony izy tsy tena ara-pahasalamana ilay eritreritra mandeha ambony be zany miodikodina de tonga ny stress ary mahafaty ilay izy namana faniry za moa efa nampanantena teo rina hoe andefa kely ohatra tsika zany ohatran'izao le zavatra andrebirebeny le mpitondra atsika zany ty tena ohatra mivaingany ty vidéo ty alefako ty efa netiko tao anatin'ny fandarina zany malaza ny sombony tam'le izy omaly de alefako zany ty vidéo ty alefa amitsika zany ohatran'izao le izy varotra sakabelo mihitsy le izy inona le te hoe varotra sakabelo le sakabelo manko zany ohatra le gisa mainty ny gisa mainty zany tsy misy fa ny gisa fotsy fa ny gisa zany matoa hoe gisa mainty de rara tsy fahita ahitana zany eny anivontsena rehetrarehetra eny zany fa ny atao hoe sakabelo ndray de tena tsy fahita mihitsy le sakabelo aiza ny tena ahitana an'le izy de le zay varotra sakabelo zay zany tena tsy fahita eny anivontsena zany ka rehefa tsy fahita eny anivontsena zany de fanina ny olona hoe fahoana taiza nisany tony de ohatry ny heveriny fampiasona fa tena zay mihitsy no ohatra malagasy misy dika zao ny zavatra hitondrantsika le izy tamin'ny 17 ny volana jona tany Ambovombe androy ny filoham-pirenena de ny taraina ny be ny tanàna tsy nivoaka tany tena mazana be ny délestage aty ary tsy mandeha ny gropy de niakatra le filoham-pirenena ny teny mba tsy mety kosa zany fa mino fa maheno ny ministry ny Angovo sy ny tale général ny Jirama de aveo ndray izy ny teny an'le hoe efa rano za mihitsy ny andray andraikitra de hitondra resaka anao parc solaire ngezabe any Ambovombe androy am'izay tsy isy tsony ny délestage sy ny fahatapahan-jiro matetetika mazava azy ny délestage ny tiantsika resana zany any amin'izany district zany hoenotsika tsara le izy fa misy zavatra tiako ampitongavana sy resana amintsika indray rehefa aveo fa hoenotsika aloha le izy hoe ity le tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny 17 ny volana jona tamin'ny herinandro ane zany tany Ambovombe androy rehefa nanao an'ilay pospera n'lay RN13 zay Fort Dauphin Ambovombe de zao ny kabarina taona momba n'io Jirama io enotsika ary aloha vetivety dia reagli problema di Jirama anche nella parola di Gawe si sguma le sue sapevano il gruppo Nino fa il ministro a di Jirama avete a fuano senza tutto il gruppo boa Partita tenía una convención solo a la seconda rotta, sempre la ministra perché non sono in detto, se che stanno in detto. E so, mia si mette i lavoratori che sono i gruppi che si zicca e vuole mandare un casuale solo. Sa di tapaka sempre un casuale Mulasi pamacina zicernara. Zon sanandi aveva domano. Fide resku manuka. Sanang resku manuka nawamni borokani etua movement. Fala narone tsumbe narone demu narone panintu dayangu. Sate aneta fika. Pa soler. Zami suarela nizu. Baal zimo dan masaru ziamiena zi
mapuliza ndako mkimzize alewa kama kwenda kwa mwanatoa averiko elo ny fampitinana n'le zavatra nambarana ny filoam-pirenena tamin'ny fahafito amby folo jona teo a gaga ozy izy rehefa nareso tonga taty fa hoe manana problema ny jirama ianareo a de mampalahelo fa satria maty ny gropy de am'le fandalovanyzareo tany zany a novelona le gropy zany de hoe mino a fa mareny ministra sy ny talejerenal jirama de hoe ao anatin'ny folo andro de tsy maintsy tonga ny gropy zany hoe raha tamin'ny fahafito amby folo ny volana jona amin'ny fahafito amby roapolo ny volana jona zany amin'ny alatsinainy zao tokony tonga any Ambovimbeandroy ny gropy ary farafatarany zany a le folo andro me filopinena mandefa an'lay a jiro any Ambovimbeandroy iny zany amin'ny ministra araky ny nambarana fa zao rehefa tsy mandray andraikitra ozy izy de zany andray andraikitra misy dikany dolo zany zavatra resako amintsika zany a de fanambo ny raisiko manokana de anisa zany tsy ombe sy hatrany ampany fa hanao parc solaire de tsy vidina gazoal tsony ampandeny gropy zay a matimaty ho azy rehefa fa parc solaire ary dia iena 500 isanjato ny vidin-jiro 17 juin 2022 izy no miresaka an'izay fa zao zavatra resahantsika tamin'ny taona 2014 de ity ny kabary nataon'ny kandida Andry Rajoelina larina fahatelombefolo tao Ambovimbeandroy tao am'le tanàna io ihany resaka délestage izy efa fatany tamin'ny 2018 ny délestage na Ambovimbeandroy de zao no ny resahany tamin'izany anatina segondra vitsy no andrenesantsika an'lizy dao arana mana technicien Wasitsika centrale solaire anisan'ny apendina wasitsika 2018 ny tany Ambovimbeandroy asitsika centrale solaire lehibe indrindra ozy izy am'izay tsy misy délestage tsony Ambovimbeandroy de avereny kely tena izy tena mana technicien le tamin'ny 17 juin zao ny teneniny izy ony no ame vaolana de andefa parc solaire tena angeza be mihitsy any zany a de ena 50% alefasiko kelinay na mana technicien ataotsika miraikitra tsara mihitsy ny ty zavatra ty atsainy sy andoha mivoaka malagasy hoe ohatran'izao le zavatra resahan'le filoam-pirenena ay le zavatra nresahany tamin'ny 2018 ty tsy tadidiny koriny hoe nampanantena centrale solaire lehibe indrindra izy tao Ambovimbeandroy am'izay tsy misy délestage avereny keo aloha namana technicien ndray le farany teo efa le eo am'le parc solaire zany a ao wasitsika centrale solaire anisan'ny apendina ay eny ary le tamin'ny voalohany teo zany le tamin'ny 17 juin de hoe nrazagaga zany le filoa fa misy problème ny jirama maty ny gropy misy délestage any Ambovimbeandroy nefa izy tamin'ny 2018 efa nafantatra fa misy délestage any Ambovimbeandroy ray zay faharoa ohatrin'le mahazatra le mibedolona kialamanjana fa tsy teo responsable de mame folo andro an'le ministra sy le tale général ny jirama tsy maintsy andefa gropy hijery an'le resaka jiro any Ambovimbeandroy tsy maintsy vova fa 17 ny volana jona zany io resaka jiro ao Ambovimbeandroy fahatelo de hoe rehefa tsy andray andraikitra reo de izy nandray andraikitra fatany ozytsika hoe ianao ne tamin'ny 2018 no laza fa andefa centrale solaire any Ambovimbeandroy e dikan'izay tany ianao de efa milaza fa andray andraikitra zany le nao ny dia ambadika zany resahantsika zany am'izay tsisy tsony délestage fomba nanababoana le fon'ny vahoaka tany Ambovimbeandroy zany de etondray le filoam-pirenena telo taona sy tapany ateorina de milaza ho manana vaolana de andefa parc solaire nefa efa tamin'ny 2018 izy no milaza fa hametraka centrale solaire any Ambovimbeandroy le centrale solaire natamingana panneau solaire raha tsisy tany de zay le izy hoa hoe le varidainga mpitsangana nataon'le mpitondra fanjakana tena marikoriko indraindray mahasosotra mieritreritra azy indraindray
ka raha tsy misy arsive ohatry ny tony zany de triny hoe tsy alapazy tsy mahafantatra nininona mihitsy le vahoaka malagasy sofa misy am'le zavatra mitoetra ohatran'izao 2018 izy milaza fa andefa ametraka centrale solaire lehibe indrindra zany lehibe indrindra zany manko tsy fantatsika lehibe indrindra eto Madagasikara ve lehibe indrindra ty amin'ny ranomasimbe indiana ve lehibe indrindra ty Afrika ve sa lehibe indrindra ahoana ny tiany tenenina am'izay sa lehibe indrindra am'ireo a centrale solaire tiany apetraka ao a Toliary zay resantsika zay de ato izy zany mody gaga tampy izy telo taona sy tapany asa natadidiny vahoaka ny ambovy miandro iny fampanantenana taona iny fa hoe tena metraka centrale solaire isika de tsisy délestage tampoka mody gaga izy aty am 2022 aty de mibedy ministre mibedy any reny mino fa maheno ministre sy ny tale général Jirama fa hoana ny tapaka ny jiro aty andefaso tsy maintsy tonga anatin'ny 10 andro rehefa tsy andray andraikitra zany nandray kenao tsy nandray andraikitra hatramin'izayko ianao ndray mibediny hafa hoe rehefa tsy mandray andraikitra ianao aneny tokony nandray andraikitra satria promesse présidentielle nataonao centrale solaire tany ambovy miandro hoe tsy vitanao le izy de ny hafa ny anlianao an'le andraikitra de milaza ame solution parc solaire ianao any ambovy miandroy nefa ianao ara tsy nahavita nandritry ny 3 taona sy tapany tena hafahafa le ao anatin'ny rondraraha tony eny fa reny moa zany atao hoe disdis kely tsy mamorona manadinidiny kely tsy mahabedy eny de rehefa aveo moa zany aorinan' reny 17 juin reny de mandeha mivavaka eny amin'ny kianjabe Mahamasina de triny hoe asa milamindamy adinidiny kely davatra resana ka raha tsy ahiviny ohatran'izao le izy de triny hoe tsy voaray an'le olona le izy hoe nisy an'izany ange passage le président république tany ambovy miandroy nampanantena centrale solaire lehibe indrindra telo taona sy tapany teo reny izy indray milaza reo ponina mba ho fata mba tsy nanambolony amina zava-misy eto Madagasikara fa be da be mihitsy ny arsive amresaka amina fampanantenana ao izao efa azotsika daholo fa alefatsika amin'ny fotoana mamety azy zany rehetrarehetrany alohan'ny andraisantsika ny député Mambrabendrina zay voafidy teny amin'ny district Anambohitra Atrimo questora fahatelo eo anivon'ny anteny meram-pirenena dia amaky commentaire vitsivitsy aloha zany tsika de misy ay mbola sy tonga eny ary fa rehefa tafiditra eo izy satria mbola mandamy mazy aloha ny namana technicien zany de alefatsika izy rehefa aveo fa efa nambarako fa ny député Mambrabendrina miaraka amitsika ny zava-misy eny anivon'ny anteny meram-pirenena mihitsy aloha no tena ho resahana aloha zany satria am'izao fotoana ifampiresahantsika zao zany de passé vote zany hiditra amin'ny adoption zany ny anteny meram-pirenena mahakasika indrindra ty loi de finance rectificative ty tena aindehibe ny firenena zany ary tsy azo atao tsinitsiny zany rehetrarehetra zany de ho resahantsika miaraka amin'ny député Mambrabendrina zay fa mialohan'ny atongavana am'izay aloha rehefa aveo dia iresaka kely zava-misy ao anatin'ny district misy an'ny député Mambrabendrina tsika efa eto akaikitsika eto izy de miarabanao Andriamatoa Solombavam-baoaka miaraba faniry miaraba tonga soa eto amin'ny plateau ndray tafahana somatsara miaraba ny Rina Rabe Mananjara koa miaraba ny mpiaramiasa rehetra atao amin'ny studio anankiroa MBS sy radio Matafa indrindra ny lehibe indrindra de miaraba ny mpanaraka ny fandarana miara-manonja iran'izao tontolo zao anovantsika fanamarina sady fialatsiny moa zany satria betsaka ianareo no mandefa ny soratsoratra zany aty amin'ny MBS radio Madame mikasika an'le hoe tapatapaka be mifandraisana ny Facebook zany sy ny YouTube zany de anaovana fialatsiny fa resaka connexion io tsy avy aty aminay le izy fa connexion de technicien moa zany miezaka foana ny équipe ao ambadika ao zany manao zay mapety ny andraisantsika azy fa ifona na tompoko anaovana fialatsiny am'izay fahatapatapahana zay satria tena manaraka tsika de mitondra le fanamariana sy fimenomenona tena normal be mihitsy ny amin'ny hoe tapatapaka be ny fandraisana ny miara-manonja zany de mialatsy indrindra fa efa tena manao ny ezaka zany ny technicientsika ao ambadika ao de tsy avy aty amintsika izy fa tena misy an'lay enjana zany le resaka connexion zany ny anomboantsika azy
ny anomboantsika azy a de io mo fa le resana mandrakariva hoe nisy olombavaboaka tiako Madagasikara na iza ary na iza zay nalany azy a de miezaka foana manao zavatra zany eny amin'ny disitsika zay nalany azy de ataotsika fomba fiazy zay hoe alohan'ny teny resantsika ny raharam-pirenena aloha zany a de tsy ataotsika hoe hodikaina fotsiny na andalo fotsiny a reo adidy manandraikitra ho ataony le solomaboaka na nataony le solomaboaka any amin'izay disitsika misy azy eto aloha zany tsika de miteny ho any Atsimondrano zany a zay ka Tanjombato ery Magro Tanjombato zay a karakarainy jeune team Atsimondrano zany aza dinoina amin'ny sabotsy izao fa ny député Mamirabe Ndrina ihany koa tao amin'ny disitsika zay nahavoafidy azy a de nisy hetsika maro samihafa zay ny tanterahany zany nandritry ny herinandro iny a efa hitantsika moa zany tsy valaparantsika intsony le hoe nisy vato fototra ho an'ny birao ho an'ireo mpiaro ny fandriam-pahalemana eny anivon'ny Fokotany sy ny commune samihafa teny misy fitsinjovana ny zokiolona ny fitsinjovana ny fiarahamonina sy ny sisa maro be ary reo fameloma masona reo dynamisation natao ho an'ny antoko tiako Madagasikara tao anatin'ny disitsika Nambohidratrimo zany de tsy avelantsika andeha fotsiny zany satria fantatsika miasa ary miaina ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny disitsika Nambohidratrimo député Mamirabe Ndrina misaotra Faniry angamba aloha ny tena nomboantsika azy Faniry raha mety Faniry de filazana zava-misy nresaka jirama tsika teo filoham-pirenena mihitsy no enotsika teo zavatra nylazainy mahakasika ny jirama any amin'ny distrika Nambohidratrimo misy tranga virana amin'le izy ninitsy ny resaka n'le izy tamin'ny heriny firy moa tsika androany 23 ninitsy ny resaka n'le izy tamin'ny heriny azoko nyresahana teto le izy tamin'ny heriny fa hoe amin'ny lafiny ara-teknika amin'ny lafiny pratika mbola mifampicomprendre miezaka mahalala ny zava-misy tsika fa mierina ny andro zao de hoy oka kosa aloha sao de mba tafahoatra loatra resaka jiramany resaka eto quartier anankiray eo atampona Nosy-Ala ao PK 18 zay moa no ahafantarana n'iny quartier iny quartier honenako mihitsy io anisan'ny antony anankiray tsy nyresahako an'le izy ko tamin'ny herina satria quartier honenako manjary sao de misy hevitra sy misy ilaza fa rehefa honenako de mizakazahana ny filazana ny zavatra mitranga fa toy ny olo-pirenena tsotra ny aina n'le izy tato anatin'ny 10 andro ary tsy voavoaloha fa indray mandeha raha tsaroantsika efa nisy ohatran'izay teto naharitra 10 andro lay fahatapahana fa toy ny olo-pirenena tsotra ny aina n'le izy hoy fa nialan'ny 4 jona nitapaka ny jiro tao amin'ny quartier ana io sy manodidina tsika miteny zao mbola tsy miverina ny jiro efa herinandro zany fa mihoatra zay teneko anao tamin'ny herin'ny androany ange teto fa ninitsy ny resaka lizy aloha zay anto zay voalohany miezaka micomprendre ny fahasarotana amin'ny dépannage fa faharoa tsy tiako ihany kio fa sao misy resaka hoe rehefa mahakasika amin'ny vantana ve de tonga de izakazahana tapatapaina sy lazaina tsy aly le izy fa niezaka niaina sy nanaraka amin'ny procédure normale rehetra nandritry ny andro voalohany rehetrarehetra tamin'io fahatapahana io inona moa zany hoe niaina sy nanaraka amin'ny procédure normale 4 jona le izy nitapaka ny alina 5 jona nanao réclamation tamin'ny call center lay numéro atsony iny nahazo ny numéro sy ny code rehetrarehetra 9 jona ny afaka pitro zany natsony jirama ho avy ny jirama hijerany zava-misy zay ny farany de tsy misy toy intsony mandraky ty ny androany ny feo eny koa de câble volé zay moa filazany zareo azy zany hoe tarbia fil nisy nangalatra any tena andalana any atsefatsefa andalana any fa ilay quartier anay moa any amin'ny faran'lay zotran'lay izy de le quartier anay zany no miaina n'le fahatapahana zavatra pitrangy zany tsisy tokony tapatapahana zany raha marina fa zavatra pitrangy zany
ary ny fanarenana aingana no andrasana fa araky ny teniko teo 4 jona tsika zao efa anao fety-pirenena afaka ny roa andro tena tsy mbola miverina mandraky tia ny androany ny vitako ihany miafy am'le izy satria amin'ny lafiny anankiray hoy aho hoe tiako jerenako hoe atraiza mihitsy zany ny fomba fiasa ao anatin'le izy fa le mpiaramonina amiko mampalahelo aho le ray tanàna amiko za fotsiny no mikalme zava-misy za fotsiny no miteny eno a ahoana ny ainana am'izany etsy 18 kilometra zay ny nanonako le pk 18 teo maika fa ny ambovombe le mpiaramonina amiko mampalahelo aho fa za mitady ny vahaolana sahazasy ny ao an-tanàna koa de miandro hoe sady afahako mijery hoe ahoana ny tena fomba fiasa amin'ny fitsinjarana sy ny fanaovana intervention am're zavatra reny fa le mpiaramonina amiko mampalahelo fisamaraina nao a miala amin'ny maha-olo-pirenena tsotra zany na izany na tsy zany aza mbola tsy tafavoaka asa ndraindray koa mieritreritra hoe satria hoe za manao intervention mba tsy teniteny foana de mpiaramonina amiko mivoasazy fa ny olana de zao rehefa mifampiresaka tany manao zay vitany koa le mpiaramonina toy ny olo-pirenena tsotra de takina vola hoe raha tsy mandohany zao tsy miverina eo eny ndeha ataontsika hoe vidin'le câble izy fa nahoana moa no lahy mpanjifa no hividin'le câble eo zany ny tena tiako asiana tsindrim-peo efa naheno an'io tany amin'ny fotoana taloha tena nampirongatra an'io alatra câble io fony any tatana commune tany ambadiky ny 10 taona lasa zany de efa niainany zany io commune ihany dia tam'zany no efa adievitra be za aloha tsy mety resy lahatra mialatsiny orinasa io amiko ny vahoaka client mpanjifa tam'zany no efa ny edika-hevitra be ny amin'ny hoe jirama manery ny olona rehefa misy ny câble very ohatran'ireny anolo an'ilay câble fa anazy anga io izy angano nangalatra an'io ohatrany tonga de ilay client zany ny voasazy zay ny tiako tenenina de tam'zany zay natonga ny teny hoe ny tatana tanàna tam'zany izahay tao amin'ny commune no niezaka mba hahafahan'ilay olona mamerina aingana le izy de izahay tao amin'ny commune niezaka nanao zay nahazona câble sy nanamafy ny sécurité andreny poto tsirairay avy reny arakaraka le toerana misy azy nasiana barbelé ssis niaraka tamin'ilay ponina zay tena akaiky eo ny fanampinda le izy fa natao ale izy fa za tsy resy lahatra mihitsy hoe anjaran'ny commune zany na anjaran'ny client anjaran'ilay orinasa zany mpivarotra sy mpividy ny resaka eto fa mampalahelo aho rehefa resaka nyty tranga anankiray iainana am'izao fotoana zao ty de mbola miverina le izy de mbola ilay mpanjifa mbola izahay mpanjifa no mahazo tsiny hoe izahay ono tsy manao sensibilisena mipangalatra hoe azangalarina io zahay tsy manao sensibilisation izahay ono tsy mitandrina raha jerena nge ny toerana misy an'le câble volé za de niteny nihitsy ny tanànako nihitsy ny tambohako arovako ary efa niainako zany nisy nianika andro amin'ny 4 alina ny poto teo akaiky ny tragnoko fa nandrasako ny dinany tam'izay aloha ay mpiasa ny jirama ihany fasa zay nataony andro alina teo koa tsisy filazana tsisy ninona efa ao anaty ivelan'ny ora fiasana eny ataontsika hoe tsisy fetrakory ny ora fiasana fa nanao intervention izy fa tsy tsisy tomobile jirama tsisy ninona fa olona mianky eny ambony poto vovozan'ny alika tam'zany fotoana zany de nijerenay de nambeny nandrasanay teo ny dina fa voaporofena aloha izy hoe mpiasa ny jirama misaotra azy nanao ny intervention ilaina tam'zany fotoana zany ilazako hoe nihitsiko sy ny tandrifo masoko sy nihitsy ny tokatrano tsirairay avy de fa samy manao zay farany azo atao amin'io zavatra io fa ny any amin'ny toerana kodaoda salam'izao kosa marina hoe tsy ilaina ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miomana fa fananana iombonana le izy rehefa tiana ola zaina hoe fananana iombonana fa ny jiramarery le izy rehefa tiana lazaina hoe any jiramarery hatram'izay nge ny teorian'io fa nisy samy malalitsika fa lazaina foana fa ny 1 centimetre alohan'ny compteur dia ny jirama fa ndraindray ianao na ao anatin'ny installation anao raha mikitika de mbola ahitana problème foana
nokoti anao de mbola hitana olana foana de zao zany miverina indray zay zavatra zay hoe raha tsy mandohana io valoetsy zay ny tadiavina raha tsy andohana io ony oly hoe fokon'olona zay nandeha mikarakara tany de tsy averina ny jiro diozy mantsy aleo le aha oka aloha kosa e loloha edikevitra indray zany apetraka ary io andohana io valoetsy io ilay fokon'olona izay averiko fa tsy aradrarana zany e tsy aradrarana zany ipetraka io de misy verindray any ananany de ohatr'izay foana ny iainana inona no anjara ndraikitra lay orinasa zay tena tompon'ireny installation reny reny tambajotro reny de tena mipetraka amin'ny fanontaniana rehefa nanomboka nanao fitarainana manokana amin'izay a hoe aiza ary ty zavatra ty de manisa andro tsika 10 andro zao 10 andro a na ny fanaovana auto relever tao anatin'izay relevé tao anatin'izay 10 andro zay efa niainako za manokana zany a tary io zavatra io fa manana problème amin'ny jirama anao nefa ny courant jirama amelona le compteur amoaka lay taremarika tsy misy de efa médecine eo rehefa avy eo de eto a de mba mianga mangataka e amin'ny mahampanjifa an'ireo mpiaramonina rehetra tsy zaho any jerena aza zany jerena fa lay vahoaka izay hiaran'le izy kanefa efa manao zay tsy tokony atao rehetrarehetra mba hapety ny fiaraha-miasa ao anatin'le izy fa le 10 manaiky zay hoe misy ny panina averiko fa tsy voavoalohany io manaiky zay hoe misy ny sotasota sisa fa tsy ahilika ty amin'ny mpanjifa foana kosa ny tsy fetezan-javatra rehetrarehetra sy ny fandoavana ny very rehetrarehetra aminay zany na io le fanaovana plainte io azy hoe anjara amin'ny mpanjifa manao déclaration de perte fa nga io an'ny mpanjifa raha ohatra ve chauffeur taxi anankiray very ny tomobile de ny client netiny no andehanao déclaration de perte tsisy logika nge zany zavatra zany kanefa ny zava-misy takina am'izao fotoana zao rehefa miresaka an'io de ny client mpanjifa manao ny déclaration de perte de any ambadimbadika any a misy karazana endrika engagement de tavina amin'le client hoe hiaro an'io tambajotro tsy vitsy zany e ny tokantranony olona raha tsy voaro no ny sotasotany tsy fandripahalemana averiko fa rano manodidina eo ambody tranoko de vita fa ny amin'ny tranga sala am'izao ary amin'ny 300 metatra 400 metatra ambany ary tsisy andeha hiambina an'iny tokantranony tsirairay indray no andeha ilozana de andeha hiambina an'iny ihany fa raha 3 andro 4 andro 5 andro efa niainanay zany mbola vita ihany fa ty 10 andro mbola tsy miverina hatramin'izao de hoy tsika hoe makaizy ty resaka ty vao tamin'ny herinandro diplomaty anankiray enimpoko eny Pyrénées iny tapaka kely tao anaty minitra vitsy tampanaovana dosy efa takininina sy takininina fanamarihana sy ny resaka nandeha maika fa isika tompo-tany miaina an'le izy mandoha an'le izy miala any apositsika 10 andro aty arina tsisy nininina nataoko ihany ny tsy teny fa mierina le andro a de alao resahana ihany aloha mba fahana manitsy no avy fa raha nyresaka tamin'ireny tompona ndraikitra le diplomate resahako to samy malala tsika fa tafaresaka taminay izy voaingana tato anatin'ny herinandro ty de milaza hoe le fomba fitatanana ao anatin'ny orinasy io mihitsy no mila jerena le fomba fitatanana sy le fitsinjovana no avy sy fijerena distrika ihany tsika rehefa malalaka fa le fotoana moa fa foy a fa zay aloha ny tena tsy aritra ary mampita afatra aminareo voakasika io le vahoaka voakasika ny amin'ny hoe efa amafisitsika foana ny afatra nalefa tany amin'ny jirama-masy tompona ndraikitra fa mino tsika efa miandry tsika samy mandraigny andraikina tandrify azy a nen'ny mpanjifa amin'ny mampanjifa azy rehefa ny facture ny voaloha ara-potoana zay no anjarany ndasoara ho resantsika rehefa misy fotoana zany lay resaka ambodrasimo fa efa zava-dehibe ny nampitanany ny avatra iny satria de misy vahoaka maro be gaga raha nare ihany ko fa nisy distrika ray fa mezaka mijeraliza fa reako any izy teo hoe adiny 2 no mba nandeha ny jirama ny jiro moa zany fa tsy hoe ny jirama ny jiro
tao anatin'ny 420 ora na rean'izay tsika de variana sikarytsika hoe tena ohatran'izany zany le zava-misy a eto Madagasikara de ozy tsika hoe fa ahoana mbola azo iainana ve le situation eto Madagasikara fa io moa zany a de zay ale izy a efa niaina am'izay filoham-pirenena efa niaran'le izy mivatona teny amin'ny CCI vato solotena ny sehatra iraisam-pirenena zany tamin'ny alan'ny banque mondiale fa niainan'le izy mivatana tao amin'ny dosy zay tondra fanamariana misy nandritry ny fotoana ny fanaovan-tsony teo Madagasikara sy zany solotena mpamatsy vola iraisam-pirenena zany zay hamatsy rano mihitsiny ho an'ny Madagasikara ny endriky ny famatsim-bola tamin'izany fotoana zany ary de tena zay hoe ny malagasy rehetra ny iarana betsaka ny zavatra tiantsika resahana fa efa miezaka foantsika mitondra zay depute Mambrapendrina ndao ary hivadika eny amin'ny anteny meram-pirenena isika nambarako teo fa tena ao anatin'le fotoana mangotrakotraka amin'ny adevitra momba n'le loi de finance rectificative zany ny anteny meram-pirenena am'izao fotoana zao tsika moa miezaka foana depute Mambrapendrina miezaka manazava amin'ny vahoaka malagasy inona natao hoe loi de finance initiale inona natao hoe loi de finance rectificative inona ny zavatra mila enona am'tony resaka loi de finance initiale sy rectificative itony maninona ny tsy maintsy asiana le nasipantsina ary inona ny tena zavatra mila enona rehefa kitian'izay fantsina sinsi zany de le fototra le fond zany le ao anatin'izay tetibola zay resantsika zay fa tsy maintsy misy anefa ny endriny zay rehefa miresaka lafin'ny lalàna ohatran'izao de tsy maintsy mijery ny forme sy ny fond aloha de zay angamba ny depute Mambrapendrina satria na be adevitra be tamin'ny herinandro ity de tamin'ny herinandro teo aloha hoe mbola sy tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena ho ny loi de finance de aveo tonga indray le loi de finance de tokony misy fetrandro tokony misy pitsopitsony samihafa arak'izay endriny zay tokony hoarahana kanefa de mbola betsaka ny zavatra tsy voaja tao anatin'izay ary any am'izay angamba ny depute Mambrapendrina mba tsara ho fantatry ny vahoaka ihany zay antony mahatonga ny adevitra zay mbola hoe tena mbola tsy ho fond io aloha tokony adikevitra fa any am'le endriny mihitsy ny amin'ny akabeany satria raharam-pirenena ary hitarafana ny endriky lay bonne gouvernance sy état de droit zay fanajana ny forme na ny endriny zay amin'ny fampidirana lalàna tototo depute Mambrapendrina endriny moa izy ianao fa raha ny tena marina zatra ndresantsika teo teto nandritran'izay fotoana zay tsy voazao tsy vo tamin'ity session ty kory fa tamin'ny session vitsivitsy farany maromaro farany de ilay tranga tsy mety tonga any amin'ny fanajana ny lalàna sy ny dingana tokony arahana mihitsy ny fahefanam-panatanteraka rehefa zay na sensisy atan'izay herinandro zay ndresaka an'io tsika teto tamin'ny heriny an'io tamin'ny heriny androany de ilaza zany hoe inona no nitranga taorian'ny heriny androany ny tranga de zao niandry hoe hoaiza nakaiza ilay volavolan-dalàna tamin'ny alatsinainy farany teo vao nampidirina tao anaty ordre du jour lahadiniky ny anteny miera amin'ity herinandro ty le izy ezakazaka satria ny fotoanantsika mandeha rehefa nampidirina tao le izy sosikevitra ny tranga tao de ny hoe omaly 12 jona no hiditra ao any amin'ny asam-bomiera le izy de anio 13 jona no andeha amin'ny fivriam-be azondrehetratrehana ny fomba fiasa amin'ireny alohan'ny idirana any amin'ny asam-bomiera de midina aloha manazava maneho zay le hoe présentation générale manazava en séance plénière ny ministre tompony andraikitra ministre misahana tety ny fitantanam-bola zany raha ny tokony raha ny hita tao anatin'ilay sosikevitra ho amin'ny ordre du jour zany tamin'ny alatsinainy de hoe omaly 12 jona maraina no ho avy ministra aneo an'le izy hanazava an'le izy de omaly ihany ko mandeha any amin'ny asam-bomiera le izy de androany mandeha amin'ny fivriam-be fa rehefa ny fandinika ny teo anivon'ny anteny miera ny fanaovana ordre du jour zany mandalo dingana 3 faravakeliny fivriny bromaritra ao anatin'ny fivriny bromaritra ny mpikambana ny bromaritra 12 mianada
miaraka amin'ny sekretera jeneraly ny anteny miram-pirenena no miara-mandinika an'io ao avy eo a rehefa vita io dia mandalo any midiniky ny filoha io le atao conférence des présidents mpikambana braomaharitra rehetra ny filoha mba homiera rehetra ny filohana vondrona parlementaire rehetra reo no manatrika an'io fivoriany diniky ny filoha io vita ny diniky ny filoha manana fahefana manao ny sosikevitra ihany koa na tsy mitovy amin'izay eritreritra ambony braomaharitra aza de vita ny diniky ny filoha zay vao makany amin'ny séance plénière zany hoe fivoriam-be andraisana ny fanapahan-kevitra miaraka amin'ny solombavambahoaka rehetra de rehefa nandalo an'ireo dingana rehetrarehetra reo a ny ordre du jour farany zany de nilaza hoe raha ny andrasana an'io sy ny voafetrany lalàna rehefa ray volana ny andrasana an'io tetiboly io inona ny andrasana 2 jona mbola misy ny tokony hanaovan'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta tatitra tsiraray eo anivon'ny anteny miera-pirenena nanaovana an'izay de mbola misy ny fiaonana fametrahana fanontaniana sy fiandrasana valiny amin'ny gouvernemanta reo rehetrarehetra tokony efa nandeha raha voalaza ny lalam-panorenana ilay tatitra eo anivon'ny anteny miera-pirenena tokony tany amin'ny fiandohan'ny ty fivoriany ty ny nandeha de efa nampidirin'ny anteny miera-pirenena tao anatina ordre du jour tao atenatenany tao fa ny gouvernemanta ny nangataka hoe alohany amin'ny faraparany de efa narahana ny sitrapony mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa zay zava-misy efa tsy fanajana lalàna mantsy zany de atao anatin'ilay 10 andro herinandro anankiroa farany zany ny terena anaovana n'ireo rehetrarehetra reo a miaraka amin'ilay LFR lay tetibolam-panjakana de hoy ny solombavam-bahoaka hoe atomboy ny talata 20 jona ny fanaovana an'io fandinian'io tetibolam-panjakana io de ho hitatsika hoe 4 andro no avitantsika an'io fa misy dikany a matony mpanao lalàna tamin'izany fotoana zany nametraka hoe mila 30 andro andoniana an'io mila 5 andro ivezivezean'io amin'ny anteny miera anankiroa fa satria efa zao le izy vo tonga ary tonga tsy kelikely aza ny antota taratasy dia atomboy 20 jona fa inona no andrasana averiko ny anteny miera-pirenena ny maso mandidy tompony teny farany ny am'izay ordre du jour fandaminana amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny anteny miera-pirenena mandray sosikevitra vety sy averoa izy mandray ny fanasana vety sy averoa mandray ny fangatahana vety sy averoa fa maso mandidy ny anteny miera-pirenena za tsy miteny hoe braomaharitra akory fa ny anteny miera-pirenena zany hoe fivoriam-be andraisan'ny solombavambahoaka rehetra anjara maso mandidy ny am'izay hitany fa mapety ny asa zay napetraky ny vahoaka sy ny lalàna aminy nanapa-kevitra ary ny anteny miera-pirenena hoe ny talata 20 jona no asaina midina makao amin'ny anteny miera-pirenena midina moa satria antsimba zaza somary ny altitude angamba ivaiva ihany faniry anao an'ilay fanehoana ataon'ny ministry ny tetibola izay misahana fitantanam-bolo zay mbola tsy vonina ministera andeha ataoko hoe ny ministera mbola tsy vonina ny ministera tompona andraikitra haneho an'le izy nefa nlazaina fa ilay antota taratasy misy an'ilay lalàna efa voapetraka eo anivon'ny anteny miera-pirenena ny rava-maina atezerana angeny ny solombavambahoaka tao e indrindra ireo tsy solombavambahoaka tena sarotiny amin'ny andraikitra tokony ho tanterahany sy ny amin'ny anjara asan'ilay androm-panjakana ilay anteny miera-pirenena fa inona moa no azonao ataoko le olona andrasana aneho an'le izy tsy tonga fa ny nanaitra faniry afaka amin'nihitra vitsy na ora vitsy any amin'ny tambajotra no manao fanazavana le ministera milaza hoe ny 20 jona no efa niomanany zareo anaovana an'le izy fa tsy ny 20 jona de fa raha tadidiko lay fanazavana sa hita faniry iny le milaza hoe no foanana daholo ny mission ss de averiko eto fa ny anteny miera-pirenena ny tompony teny farany ny am'izay fandaminana ny ordre du jour fa tsy hoe manomana izay eritreretiny ihany ny ministera de inony tsy maintsy ho tanterahana araka ny voalazako hoe 22 juin tokoa ny sosikevitra ary ndresahana teto ange
tamin'ny herinandro ange efa nisy email lasa tsy na paritaka tany amin'ny solombavambahoaka nahitana an'io 22 juin io de avy eo ny annulena le email hoe tsy izy iny de iny zany nitazon'ilay ministera hoe 22 juin izy vao avy ametraka an'le izy misy olo tena ny gouvernemanta manatrika ny ireo dingana telo fanatanterahana ny ordre du jour eo anivon'ny antenne miera reo ary isy olo tena ny gouvernement io tsy maintsy mitatitra makany am'izay ministera voakasika makany amin'ny gouvernement raha manontolo ny zahatra tapaka eo anivon'ny antenne miera-pirenena fa avy eo zany a kay zany ty ministera voakasika ity tsy miraharaha zay fanapahan-kevitra sy fandaminana anatiny ao anatin'ny gouvernement voalohany efa tsy miraharaha ny voalaza ny lalàna izy ny am'izay tiatiandro tokony ho arahana fa faharoa tsy miraharaha ny fanapahan-kevitry ny antenne miera-pirenena zay natao andamina sy andrindra ny asany izy fa zay eritreretiny ihany ve ny tsy maintsy atao tsy ohatr' zany ny fomba fiasa misy rafitra ty fireneny ty fa tsy zay tiany tsirairay atao no atao de mamoaka an'lay fanazavan'le fanambarana tany amin'ny tambajotro tserasera rehefa avy eo hoe 22 juin no efa niomananay fa zay no efa niteneninay hoe akanesanay any amin'ny antenne miera-pirenena tsy ohatr' zany ny fomba fiasa rehefa tsy vonona anaraka an'le fomba fiasa lazay ny lalàna sy fitsipika de aza manao fotsiny zao fa tsy ny ministera no andeha ministera anankiray no andeha aneriny antenne miera-pirenena ny amin'ny fanaovany antenne miera-pirenena ny asa mialatsiny questeur am'sahana ny gouvernance ao anatin'ny antenne miera-pirenena no miteny eto fa tsy fomba fiasa sahazy zany de zay na tonga an'le izy hoe omaly a vo natao nanaiky tsy sazoka zany ny antenne miera-pirenena tao anatin'le izy fa omaly maraina mbola voalaza zao le resaka hoe voalazantsika teo le hoe nisy mission de eto koa de miteny fa averiko a fa ilay présentation lay fanehoana n'lay loi des finances ange tsy mila technicianina mihitsy any amin'ny ministera any izy manao ny asany fa ao anatin'lay ordre du jour sy ao anatin'ny fomba fiasa ny ministre no manao an'lay présentation ary kabary tsy valiana io tsy mananjo hametra-panontaniana na iray aza ny solombavambahoaka ny dikan'izay a zavatra tokony efa ho vonona eo ambany maso ministra no vakiana fotsiny de rava ny fivoriana tsy misy ilana technicianina zany eo mandritra ny fivoriana hanaovana ny présentation générale ny loi de finance io matetika mantsy a ny ilan'ny ministra ndreo technician reo zany hoe ny secrétaire généraly ny tale généraly isatsokajiny ny tale rehetrarehetra ny lehibe ny sampandrarare ny ilany andreo raha misy fanontaniana mipetraka de misy antsipriany izay anjarandreo mamaly azy normalna be zany fomba fiasa zany lafiny teknika zany fa io fanehoana saika natao tamin'ny talatamaraina io ny ministra ihany nandrasana na mbola nandeha mission daholo ary ampiasa ministry finance rehetrarehetra tamin'io talata io ny ministra ny nandrasana ministra ny ilaina atao amin'ny assemblée nationale fa tsy nila olo-kafa tsy tokony atahotra haneho an'io tsy misy technicianina izy tsy misy mpiara-miasa satria ho iateo hoe ny solombavambahoaka tsy mametraka fanontaniana amin'iny fotoana iny fa zavatra misy rafitra mipetraka eto amin'ity tany sy firenena ity misy lalàna tokony ajaina eto misy fomba fiasa apetraka eto fa tsy zay tian'olona ray atao na tiana ministera ray atao no atao zany nefa olana amin'ny fitantanana an'io androm-panjakana io a ny amin'ny fitsabany zay te hitsabaka rehetrarehetra ao anatin'io nefa rany moa zany ny rahantsika nahalala fa omaly maraina vo natao io fanehoana n'lay loi des finances io a de omaly tolakandro nanomboka ny asam-bomiera omaly tolakandro zany vo afaka nanomboka ny asam-bomiera asam-bomiera izay averiko eto ihany fa nomena ray volana ny tokony anaovana an'io asam-bomiera io fa voatery nomanina hoe omaly tolakandro a de androany a hiditra science plénière io loi des finances io fa ny famaliana tao amin'ny asam-bomiera tao maly faniry a inona moa no ny famaliana tao mbola nametraka edikevitra io fomba fiasa ny lazaiko teo io sorena kosa aloha solombavambahoaka indrindra reo solombavambahoaka mahatsapa
ny tena ndraikitra napetraka taminy fa misy mo ny sasany vaky tao zany resaka zany maly no hoe rehefa ao anatin'le adievitra tsy solombavam-bahoaka fa solombavan'ilay ministera mihitsy ary solombavan'ilay gouvernement solombavan'ny mpitondra fanjakana lasa miaro ndray ilay tsy fetezana eo amin'ny fanatanterahana an'ilay asa fa avy eo rehefa napetraka izay adievitra sy ataontsika hoe basy aty fikaavana zay de nanomboka amin'izay zany tamin'ny fandiniana le izy efa alina de alina mihitsy tao maly tsy vita ny asam-bomera fa mitoy androany maraina toy amintsika miteny zao de tsy fantatro hoe amin'ny firy zany no afaka hiditra amin'ilay séance plénière zay averiko efa tena mivoana tanteraka amin'ny lojika amin'ny fanaovana loi des finances lasa na nisy mateny ny solombavam-bahoaka lasa boîte aux lettres ve ny anteny mihiram-pirenena eto Madagasikara fa raha eran'izao tontolo zao sy araka ny lalàna misy eto Madagasikara izany teti-bolam-panjakana zany no asa voalohany indrindra miandry ny anteny mihiram-pirenena kanefa zany no atao zara fa mahazo fotoana kely indrindra ao anatin'izay fotoana anaovana amin'ny fivoriana ara-potoana zay inona no antony tsotra ho aho manokana faniry fomba fandinihako ny zava-misy anankiroa ihany no antony hitako na io fanahiniana atao mba tena ho boîte aux lettres fotsiny tokoa lay anteny mihiram-pirenena tena hoe ao nge samy mitondra ny atota taratasy ny document boky rehetra atao maly de hoe reo ve nodiniantsika atao anatin'ny ora anankifiry afahantsika mampiditra ny eo amin'ny séance plénière rapita alohantsika mba lojika amin'ny tenantsika vao miresaka an'izany zany no adevitra atao maly de hoy aho hoe na io zany fananiana atao mihitsy mba tsy ahafahan'le solombavam-bahoaka miditra amin'ny atsipriany am'izay voalaza ao anatin'ireo atota taratasy zay efa miakatra ho dimy atsasa metatra miala ambony latabatra rehefa atambatambatra reo boky reo na io zany zay mihitsy hoe fananiana atao mba tsy hanam-potoana andiniana azy lalina sy fampiresahana am'izay tokony ho resahana averiko fa amin'ny fotoana sahala am'izao fifampiresahana am'ireo sy atrasa isan-karazany voakasika isaky ny secteur d'activité zany am'izao fotoana zao fifampiresahana am'ireo fiarahamonim-pirenena voakasika am'izao fotoana zao fifampiresahana am'ireo mpamatsy vola sy ny sisa sy ny sisa mba ahafahana mametraka zay tena izy ao anatin'io LFR io na LFI fa atao ao anatin'ny tapakandro zany rehetrarehetra zany de hoy aho hoe na io averiko fa nahinina atao mba tsy hananana an'izay fotoana rehetra ilaina zay na iny teny frantsay hoe incompétence fotsiny zao zay tsy inoko loatra zay satria raha olona mijery mahitsy ny teknisianina sasisa sasisa efa matona ny ange no nanaovana fanamariana ny fomba fiasa io fa miverina foana le izy miverina foana le izy mba tsy hitenenako hoe ao anatin'ilay zavatra zay mbola tsy hidirantsika androany satria andrasantsika aloha hoe inona ny tena mivoaka ao anatin'le izy arak'izay tratra no ahitana ny atin'io lalàna mifeny teti-bolam-panjakana io faniry de mihay aloha ny tsy aharotro kely satria tena mivadika ny rasy vadika ny rasa fa efanam-panatanteraka mitady ametraka ny fomba fiasa eo anivon'ny fahefanam-panao lalàna izay averiko fa tsy izay no izy famotra am'izay ary ny olana de zao rehefa apetraka ny fanapahan-kevitra sy ny andraikitry ny aty anivon'ny anteny miera de midongo fotsiny zao zany avy any am'le ministera hoe tsy mety aminay io de avela ho tonga ao lay solombavam-bahoaka ny lazana hoe ndana mody daholy fa tsy mety am'ilay ministra hono tsy mety am'ilay ministera io miandritsika fanira miandritsika hoe ahoana ny toy de zaraitsika mivahoaka ety any ny zava-misy lay atsipriany am'izay rehefa avy eo ilaza tarehimarika sy ny sisa sy ny sisa zay zavatra tsikaritra ao anatin'io raha ampy ny fotoana atreto aloha za le zava-misy mitantara antsika deputé membre Bendrina mba ho fantatry ny vahoaka tsara misy le izy hoe misy dikany lehibe le forme le endriny ohatran'ireny fa na izany naty zany de tsika koa mametrako zava-dehibe ny amin'ny hoe manana asiny ny anteny miaram-pirenena eo anatrehany le exécutif zany satria ndraindray tsy tsapa an'le exécutif ary tsy ty ministry ny volo ty rery ihany tokarena sy ny volo ty ihany no efa nanao an'izay mety ho teny hoe ambinambin-javatra le anteny miaram-pirenena izay
fa efa nisy ministra tao anatiny zany gouvernement zany koa neny hoe tokony fanatrika ny solombavamboaka fa tsy tonga satria tsaroantsika tsara de manana andraikitra maromaro ny anteny miaram-pirenena akoatra ny question réponse de misy ny interpellation de misy anko ny inona moa zany proposition de loi sy ny sisa zay ataon'ireo solombavamboaka fa rehefa tena mijery zanytsika de hoe anatin'izao fanjakany zao de tsy hoe ambinambin-javatra le fisian'le maro anisa ve ka tsy maintsy manaiky le hevitra ilay exécutif le tompona andraiky mpanjakana ka le boîte aux lettres zay mihitsy de manaiky fotsiny zay zavatra tonga eo ary zay le nyresantsika hoe ahoana no ahafahan'ny solombavambahoaka mamaky loi de finance atsasametatra ozy député membre be ndriny zay any amin'ny arivo pejy any hoany ane zany e satria boko be mihitsy le loi de finance mandinika an'izay ao anatin'ny roa andro zay ny antony mahatonga le hoe 310 andro misy antony daholo zany hoe ny fametrahana azy anivon'ny anteny miaram-pirenena ny fandiniana azy sy ny fivezivezeny eo anivon'ny anteny miara-rotota misy dikany daholo zany fa rehefa miresaka nyity fanjakana ity tsika tsy niaviny zany satria mieritreritra le fanjakana hoe ny anana maro anisa de anangatanana fotsiny de anaiky am'izay zavatra everiny le fanjakana de lasa patron an'lay député ndray le ministre tsy manday électif akorina raha nytendrenandroany azy dakana azo esorina fomba fiteny daholo zany afaka misaota raha pitso raha afaka pitso fa le solombavambahoaka manana an'izay mandahan'zay zay voalaza ny lalam-pandroenana de zany ary ndraindray misy solombavamboaka eo nivo maro anisa député membre be ndriny mialatsintsika miresaka zay tsy mahalala akory le andraikitra mahasolomavamboaka azy hoe izy ty ane de manana andraikitra lehibe manoloana n'le exécutif le membre n'le gouvernement fa lasa manana fahefana de ohatran'izao zany zavatra mitrangy ohatran'izao mandrefy an'lay anteny miaram-pirenena le institution mihitsiny lay mpikambana anivon'ny gouvernement de marina zay fanamariana zay mba ahafahany le solombavamboaka mahafantatra ihany koa ny lanjan'le andraikiny manoloana an'lay samy androm-panjakana zany ka ovavahantsika satria isika moa zany miezaky mahazo le tena ambaindainy lay na le votoatiny lay voasoratra ao anatin' zany tetibola na sipantsina zany satria marobe ny zavatra tsy maintsy horesahana ao anatin'izany ny amin'ny hoe vola hokirakirainy eo anivon'ireo androm-panjakana maro samihafa ny amin'ny hoe manahoana ny prévision macroéconomique atsika am'ty embolana ambony ity manahoana ny mety ho fitsinjarana na ny fampiasam-bola zay ao anatin'lay régulation zany zay apetraky ny fanjakana marobe fa tsy vitantsika androany zay député membre be ndrina fa ataontsika am'izay endriny fampidiriny zay fa nazanona zany aza dia io moa zany ny fanjakana de hoe tereko masaka foana ny azy efa sarodalana ny fanjakana ka tereko masaka arak'izay mahazatra ny fanjakana zay ny amin'ny député membre be ndrina fa anisan'ny actualité zay nahazo toerana ihany ko tao anatin'ny tapabolana zay herinandro lasiny tamin'ny herinandro ambony lasiny de nisy ny fifanatona ny androm-panjakana ACD2D zany hoe ny au conseil mitandro ny démocratie sy ny fanjakana tandalana zany ny fanaovana tamin'ny lehibe ny manohatra Andriamatomary Karavalomanina filohan'ny antokotiko Madagasikara ihany ko fa eo le fametrahana n'lay lafiny démocratie fa eo ihany ko lay endrika zay hoe zava-dehibe ny sininy zay fahalalahana izay fa faharoa ihany ko dia nomaly de nisy ny fifanatona ny teo anivon'ny fanoherana ny teo anivon'ny filakevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM zany mahakasika ny concertation nationale itondrantsika adevitra angamba zay député membre be ndrina ao anaty minitra vitsivitsy rehefa aveo fa andefan'ity élément ty aloha isika de orinan'izay élément zay dia hiverina ao anatin'ny adevitra isika satria dia naneo ny heviny ihany ko ny filohan'izany filakevitry ny fampihavanana malagasy zay vao tamin'ny farany herinandro teo efa nentin'ny député Rambo Salama na député colonel Rambo teto ny titratra zany zay nitanterahana tany Brickaville ary nametraka an'izay fiam-pihavanana teo amin'ny tranga roa sy roa arivo teo amin'ny KMDR sy ny KMMR zay miroso tsy kelikely zany makany amin'ilay hoe adevitry ny fifampiresahana zay hoentin'ny ACD2D sy ny CFM ka hoarahantsika aloha zany ty élément ny mpanao gazety ny MBS ty dia hiverina anatin'ny adevitsika député membre Pendrina.
hofany manana ny fikaonana am-pirenena dia nisy androany ny fionana teo amin'ny mpanohitra nahitana ny komity teknika iombonana manomana ny fikaonando am-pirenena sy ny komity ny fampiavana-pirenena malagasy na ny CFM. Ny zotra-pifidianana rehetra tsy ankanavaka mihitsy matsy no mila dinian'ny hery-velona rehetra manerana any Madagasikara mialoha ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena mba hanjakany ny filaminana sy ny valim-pifidianana madio sy eken'ny rehetra ao aorian'ny fifidianana. Ary ny tanjontsika dia anana andian-dalàna tsara rafitra mahakasika ny fifidianana zany izay tsy miteny hoe lalam-pifidianana fotsiny fa mahakasika ny fifidianana rehetra mihitsy zay haharitra eto amin'ny firenena malagasy. Samy malalintsika afaka manao volavolan-dalàna mahakasika an'izany amin'izay mampety azy ny mpitondra fanjakana, afaka manao tolo-dalàna ny vondrona parlementaire avy amin'ny mpanohitra amin'izay mampety azy. Samy malalintsika fa ny fiarahamon'ny pirenena dia efa samy manomana zavatra mahakasika an'izany fanatsarana ny lalàna izany any misy azy tsirairay avy ihany. Fa ny tanjona dia ny hoe tsy hevitra avy amina firenena anankiray na hevitra avy amina vondrona anankiray no andeha hoentina makeny anivon'ny parlementa fa alao atambatra ireny rehetrarehetra ireny, na avy amin'ny antoko politika, na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, na avy amin'ny syndika, na avy amin'ny olon-tsotra, na avy amin'ny fikambanana tsotra, na avy amin'ny mpanohitra, na avy amin'ny antoko mpanohana sy mpitondra fanjakana. Atambatra ireny rehetrarehetra ireny ao anatina andian-dalàna anankiray no entina anavozana an'io alohan'ny hatrehana ny andiam-pifidianana manaraka. Hitondra an'izany tsirikevitra izany no nahatongavanay teto amin'ny CFM mandroany. Na ny CFM aza dia niaiky fa tsy misy afa-tsy ny fifampiresana irery ihany no ahafahana mamany olana eto Madagasikara. Izy ireo izay miantso samy malagasy mba hifampiresaka. Ny taonany malagasy hatrany mba hifampiresaka, hifampitinika amin'ny raharaham-pirenena, fa amin'ny alalan'ny fampiresahana ihany, amin'ny alalan'ny fampidinena ihany no ahafahantsika misoroka izay mety ho disadisa, ahafahantsika mandroso ny sosokevitra hahasoa ny firenentsika. Ny tanjona dia iray, dia ny tombotsoa ambony ny firenentsika mba tsy hisian'izany krizy an'indray, mba hisian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Maso ivo maro, vondrikery iraisampirenena maro ary ankolafikery maro eto Madagasikara no efa nanateran'ny mpanohitra tamin'ny alalan'ny komity teknika iombonana manomana ny fikaonando am-pirenena io fitakiana io. Androany hariva izao dia fantatra fa mbola niona tamin'ny FFKM ihany koa ny mpanohitra. Député Mamrabendrina tazana teo amin'ny sary moa no nitarika amin'izany komity izay anisany mitondra ny adevitra amin'ity resaka concertation nationale ity. Iny zany ny fiona tamin'ny teo anivon'ny CFM. Tsara ny manamarika antsika fa ao anatin'ny lalàna ny fianjan'ny CFM zany hoe gestion de conflit zany na iny fitantanana ny fifandomana. Ka mialohan'izany anefa dia misy le hoe fandaminana samihafa fisorohana ny tsisin'izany. Dia ohatrohatran'izay le langazy ny filohan'ny CFM hoe tsara no mifampiresaka mba ahafahana mandamina sy mandrindra satria ny fifampiresana ihany zava-dehibe. Efa endrikendriky ny concertation zany zavatra resana zany fa député Mamrabendrina tena ilain'ny vahoaka pijery antsika mpanaraka eran'izao tontolo izao mihitsy no maheno version avy any aminao izay nitarika ny délégation na omaly teny amin'ny CFM iny ary voalaza amin'ny mpanao gazety ny MBS teo dia ny hoe misy ny fifanantonana amin'ny masovoso ireo vondrokely samihafa ahoana any amin'izay député Mamrabendrina. Efa ndresantsika teto efa mbolana maro izy io, ilay ketrika ataoko anaty farango sosona moa zany mirona makany amin'ny fikaonan-doha-pirenena dia efa enitsika teo ny votoatiny sy ny tanjona. Resaka lalàna mahakasika amin'ny fifidianana ny resahana eto, tsy misy akoatran'izay. Raha ny fanomanana sy ny dingana dia iny délégation hitantsika tamin'ny sary teo iny dia délégation misolo tena ny komity mpanomana, zay ngamba nilazako azy, komity teknika mixte hoy izahay. Dia amin'ny komity teknika mixte azy komity teknika iombonana dia tsara marihako aloha fa tsy mpanohitra fotsiny ireny
zay no asiako fanotsiana kely sy fanamarena ao anatin'ilay izy tsy ny mpanohitra ny tany amin'ny CFM tsy ny mpanohitra no mitety maso ivo fa io komity iombonana io ary rehefa hoe iombonana dia iombonany rehetra satria ny tanjona ao anatin'ilay fikaonan-doha-pirenena dia ny ananan'ilay izy endrika tena iombonana inclusivité ny tadiavina ao anatin'ilay izy araka ny teniko teo hoe raha ohatra nge mpanohitra fotsiny nanao an'iny efa vita iny e fa tsy izay no ilaina raha ny mpitondra fanjakana fotsiny manao an'io efa vita io fa tsy izay no ilaina fa komity iombonana iny soloana itena iny a ary tena tao anatin'ny sary teo hitantsika nisy avy amin'ny fiarahamon'ny pirenena misy fikambanana zay nyaingy avy amin'ny fironana manohana ny fitondram-panjakana tao anatin'ny délégation maly teo iny fa izahay a tia azo antoka ny amin'ilay tena fiatrehana n'ilay fikaonan-doha tsy ny fiarahamon'ny pirenena ihany fa ndretrarehetra hatramin'ny atoko politika avy amin'ny fironana rehetrarehetra no tokony hitambatra ao anatiny maninona moa zahay no mitety an'ireny maso ivo sy i androm-panjakana rehetra ireny dia satria averiko ihany fa ny fiombonany rehetrarehetra ao anatin'ilay izy manomboka aty amin'ny fikarakarana ka hatrany amin'ny famoahana ny fehi-kevitra zay ny tanjona ary fatatsika fa mba ahafahana mamoaka an'izay dia mila ny farafabetsany amin'ny ataontsika hoe tsy fombana ny atsy na ny aroa neutralité eo amin'ny fanomanana azy voalaza teo hoe niona tamin'ny FFKM fatatsika ny tantara fatatsika ny andraikitry ny fiangonana zay noraisy ny fiangonana teto amin'ny raharam-pirenena tsy hitanisan'izany a fa apetraka amin'ny toerana sahaza azy ireny ray aman-dreny ara-panahy sy rafitry ny fiangonana ireny ao anatin'ny fanomanana ny zavatra io fangatahana nao taonay a mandombaravarana zay mba ahafahana manatanteraka an'izay zavatra izay nanatona ny maso ivo zay maso ivo efo valo angamba zao no efa nandray anay tato anatin'ny andro maromaro farany a misy ny maso ivo pirenena fotsiny zao a misy ny maso ivo vondro-pirenena toy ny vondrana européana vondrana afrikana sy ny sisa manatona an'ireny zay satria fatatsika fitsika tsy afaka misaraka amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena eran'izao tontolo zao tsy afaka misaraka amin'izany tsika manatona an' zareo zahay a maneo mampafantatra an' zareo so gaga ny sasany rehefa avy eo hoe fa ino ty zahatra mitrango ty mampafantatra an' zareo misy an'izao tsirikevitra zao io tsirikevitra io tsy voamaly tsy voa tamin'ny ray volana tsy voa tamin'ity taony ty fa tsy aivoko eto fa efa taloha be ny fahataperany mandahany seni teo aloha ny sino tsirikevitra io ary ny faniriana tamin'izany dia hoe tsy avaozona ny seni raha tsy vita ilay fikaonan-doha raha tsy vita ny fampanarahana toetrandro ireo andian-dalàna ny resahana ireo zany hoe tsisy nieno moa izay tamin'izany tsisy nieno sika tamin'izany dia tohizana ilay fampahafantarana an'le izy a fifanentanana ao anatiny misaotra nyreo namoa varavarana rehetra afaka ny fampiresaka hitatsika teo a araka ny voalaza teo fa maso ivovahiny ny rafim-piangonana rafim-panjakana rafim-panjakana nge ny CFM ny HCDD sy ireo androm-panjakana hafa zay mbola kasainay atonony ny senizy efa mifampiresaka aminay e rafim-panjakana nge reny ary voakasika mahakasika ny fifidianana mihitsy ny andraikitra reny fa ankasitrahany reny efa namoa varavarany reny a ary ankasitrahana ny fifanentanana ny amin'ny firosona makany amin'ny fifampiresahana io ho tombotsoan'ny firenena averika io fa tsy mipanohitra tsy mipanohitra irery zany e no manao an'ireny dingan'ireny fa ilay komity efa iombonana zay efa tafaraka hatreto a ary mbola miantso ny hafa hiaraka ao anatin'le izy ny volona européana député Mamira Bendrina alohan'ny niaingena teto Madagasikara tamin'ny alalany nga préda dia nametraka tsara mihitsy tao anatin'ilay fanambarana ny amin'ny hoe concertation inclusive zany na ny hoe fikaonan-doha zay hiombonany rehetra tsisy anavana ny tokony atao
ity zavatra mandeha zay efa anatin'le hoe firosony ity ve azo antoka député Mamirabenina satria tsy maintsy mametraka an'izay fanontaniana zay ihany aloha satria betsaka no mametraka fanontaniana mety roviny izy ahoana ny mety fiatrehana zany efa ao anatiny efa hoe ambiance ara-pifidianana raha fijery le mpitondra fanjakana mihitsy io fa le mpitondra fanjakana moa zany na tiana na sy tiana manao karazana concertation quelque part ihany izy any ambadika any momba ny fananatany momba ny resaka tsy fanjariana ara-tsakafo sy ny sisa fa ny tena andrasany rehetra zany de hoe ny amin'ny metiky ho fandroany efa mandrosona izy fa hoe mety ve nisy ny tsirom-panantenana satria zay vaolana ho amin'ny Madagasikara izy ity ny ahafahana mandrosan'izay amin'ity taonty mialohan'le fifidianana mihitsy satria zay zany tena betsaka ny adevitra zay tonga de amintsika tahakan'izay azotsika ny soratsoratra ao anatin'ny commentaire zany de hoe roviny izy ity satria zany no tena mamaika andretra député Mamirabenina raha ny fikasantsika sy ny fandaminana ny tetiandro de haingana arak'izay azo atao raha ny eritreretina de tamin'ity fitaopivorian'ny parlement ty tsika tsy afaka mivaona amin'ny lalàna misy sy ny rafitra misy lalàna ny resahana tsy maintsy mandalo ny dinga amin'ny fanaovan-dalàna io mandalo parlement io zany raha ny fandariana de tamin'ity fivoriana ara-potoana atrehina izao ty asamatsiaro tsika ny resaka vondrona européenne ianao na ireo délégation ny vondrona européenne raha de nilaza an'izany fa nilaza koa izy hoe azo atao io na anaovana iny ty fivoriana tsy ara-potoana na mbola miandry ny fivoriana ara-potoana manaraka aza mbola tsy tary io ny dikan'izay miezaka tsika manao azo aingana ny tanjona fotsiny de zao tsy sanatria natao hanemorana ny fifidianana io ny tetiandro fifidianana mipetraka zay tena hoe manaraka lalàntsika fa ny lalàna hoentina mifeny fifidianana no mila avaozona sy ampanarahana ny toetrandro mba tsy isian'ny olana ntsony aorian'izay ary antenaina fa aritra zay lalàna mipetraka eo satria efa nyhevitra ny daolobe no angonina sy ho andrasana amin'io eny ary maraparinatsika député Mamirabenina fa nisy actualité tamin'ny herinandro lasiny de mbola nytoy tamin'ity herinandro ty nisy fotoana manko ianao anisan'ny tondra ny ty adevitra ty mikasika indrindra ny fananganana nyreny hoe fotodrapitrasa manara-penitra reny ary nytondranao fanazavana mihitsy le izy hoe natao fomba fotsiny le izy naseho teny amoron-dalana rehetra teny mba ho tsinjo mibesony maro mandalo fa tena miasa le fitondram-panjakana ary manao an'le fotodrafitrasa kanefa raha ny zava-misy zany de efa betsaka ny nandraisana fanamariana sy fanamarina samihafa zay avany am'ireo distrika na faritra samihafa tahakan'izay asehontsika amin'ny sary sady aseho le izy faly ny zava-misy anomena be any ny amin'ny fisin'ireo fotodrafitrasa zay simba tanteraka mitritra arak'izao hitantsika amin'ny sary zao député Mamirabenina tsy ity ihany fa ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara ihany koa de efa nitondra ny endriky fanadihadiana nataon'izy ireo hoe misy mitritra reny EPP reny de misy ny mampidi-drano mitete zany de tafiditra ao anatin'ny misy kolokolo reny tsenam-bary-panjakana azo avy amin'ny reny fotodrafitrasa manara-penitra ireny maromaro nefa nasehontsika tsy io ihany fa tany amin'ny toerana maro samihafa ity moa zany no azo lazaina fa tena naoraka satria de tena potika tanteraka mitritra ary mitongilana hitantsika tamin'ny sary teo ny fomba fijeny député Mamirabenina na de efa nyteny azy anao hoe iamaro izy io satria mizakezaka manenjika manangana fotodrafitrasa kanefa manara-penitra ny fomba fitendrareo anazy fa eo amin'ny lafo ny fomba fananganana dia tsy manaraka kalitao norma le izy ataontsika amin'izay mihitsy amin'le fomba firesaka azy député Mamirabenina raha ny trangan-javatra actualité iny tsy azontsika hoe iodivirana zany tamin'ity herinandro ty ka io nge faniry samy manana mifenitra rahany le notion na fenitra mihitsy ny teny norme ianao fa fahafantarako azy fomba fijeriko norme adika amin'ny fiteny malagasy hoe fenitra fa le notion mihitsy notion na norme notion na fenitra no samy manana ny azy arakaraka le olona miteny fa tsy manaraka an'ilay tena izy lasa ohatra ny lasa voambolana politika nge le manara-penitra zay ny zava-misy efa niresaka teto kianja manara-penitra tany aminay tamin'ny monina sina fa rehefa nandeha tao amin'ilay izy inona moa mampanara-penitra an'le kianja
ny akanja mahakanja azy tsy hoe le kanja filalaovam-baolina angeny mahakanja ny kanja fa ilay domaine ray manontolo le stady ataontsika hoe stady angambany amin'ny fiteny frantsay le complexe zay mahakanja azy fa natoerana iray ipetraha mpijery mpanatrika lalao ara-panatanjahantena aza tsy misy tribune angeny misy hoan'ny officiel raha ohatra ka misy ny officiel de zay zakan'io ihany fa ny ambiny rehetrarehetra ho aiza mandeha zao ny fifaninana ara-panatanjahantena amin'ny examen officiel rehetrarehetra fa kianja manara-penitra ny resahany fa anaty vovoka ny ankizy no manao an'le izy satria le manodidina le kianja filalaovana kitra tena vovoka fotsiny zay ve le fianatra zay tena ko samy manana amin'ny fianatra makany amin'ny toeram-pidiovana amin'ireny fa tsy mahita tailana iray aza nefa hoe manara-penitra fa natao ciment sy loko peinture à l'huile daholo ny douche sy toilette sy sisa zany ve le manara-penitra de raha nijery le sary teo tsika mitritra hoy ianao de hoy aho hoe mivava de hoy aho koa hoe efa mitady enjera mihitsy reny zany ny fianatra raha le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao nisy hitako tonga de namoaka karazana ino fanazavana teo anivo ministera ny kolotsaina vao nivoaka io zavatra io fa ninona fanazavana entina am'izao iteny izy hoe le solona mihitsy ndra efa tsy nanara-penitra mihitsy ange le fanorenany rehefa manorona zany ange misy étude atao e tadiditsika tsara nresantsika teto hoe 45 jours no ejehana le izy ahoana no ahafahanao manao étude le toerana ao anatin'ny 45 jours amiko tsy mitombony iny fanazavana entin'ny ministeran'ny kolotsaina iny le hoe ilay toerana mihitsy no tsy saza le fanorenako naninona ny natao teo le izy ary tsy afaka nan'olona raha tsisy appel d'offre tafiditra ho ana ohatrany hoe olo-tsotra lasa manao fanorenana hoe tia ny tany ananako de eto nanao trano lasa zay zany le raha le tsy hanambaro-panjakana amin'izao fotoana izao ilay fananganana eo amboniny zava-dehibe fa ilay fazina étude sy ny rehetrarehetra amin'ny lafiny teknika za tsy de mahay loatra ny resaka fanorenana tsy iambo a fa amiko a naninona io no natao teo rehefa tsy mety io solona io anaovana azy aizany teknisianina fa tsy ministera anankiray ngeza be eto Madagasikara no andeha ilazany zany ino zany argument tsy mitombona sy tsy azo eritreretiny zany fa reny a de profon'ny tandrevaka reny de profon'ny fanaovana tsinitsinina ny asa eto Madagasikara ary tsy voavoalohany anginy tsy hoe ka anankiray fotsiny ny hitantsika tamin'ny sary nivoaka teo iny fa reny moa ino indray moa zany zao malaza de ino hitantsika fa any amin'izay ale rehetrarehetra hoy ateo ange kanja fanaovana fanatanjahantena sy sisa nisy ny sekoly sy de misy tony biro-panjakana tony fa ahoana mihitsy no ahafahantsika manaiky hoe io le izy io de ao anatin'ilay fanambaran'ny ministera ohatra milaza hoe andray ny fepetrany amin'ny anitsina tsisy ninina ahitsinao tsony iny tsisy ninina ahitsy vola very iny vola very mbola mandany vola raha mandravana iny raha iny ve mbola hitsy de mbola anao réception iny ny fanjakana tsisy ninina azo ahitsy io fa vola very laniny zay ninana azy rehetrarehetra tany fotsiny io de avy eo hoy aho mantsy anao hoe mbola ho avy ndray amin'ny fandravana an'io de mbola vola ripotsiny keo tsy manakolazaina firy efa niry vetsaka voalaza momba an'io a fa de miandritsika mandray noty tsika hoy ny fomba firesaka izay mandray noty tsika ny amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny antenaitsika fotsiny de hoe mba misy vokany kely ihany ny filazana ny tony amin'ny hoe fampienana izao gaspillage atao eto amin'ny fitantanana ny firenena izao fa raha ohatra n'ireny de mialatsiny za zany tsy de na mijery an'le izy raha mahasosotra sy mampalahelo tsy mitritra iny amiko a fa mivava efa irodana mihitsy na ny tranony bebe any dadanay aza mbola mafy noho iny tena marina misy zany trano zany fa tsy ohatra n'iny ny atahany sotra fa marina zany ndao ara vakitsika rety soratsoratra eto alohan'ny anakatonantsika ny redony miara-manonja tamin'ity androanyity deputé Imam Rabenrina Imam Rabiaso raha izay velo rano efa vidy zay ve tsy
tsy efa tokony resitsika États-Unis raha lainga na tafita efa premier puissance mondiale Madagasikara misaotra betsaka mamrabearso divina arabaruel ilay jiro kosa aloha tena enjany indexako mois de juin 2021 izy izy 1525 mandoa jiro isam-bolana ao ary malany 60 kWh isam-bolana eo ary mandoa izany ara-dalàna foana gaga tonga ny volana décembre 2021 fa index 1525 io no lazainy fa ancien indexako zany nefa ny facture rehetra complet daholo tsy misy volana voadingana na iray ary ty tena rehetra misy no mitaraina am'ty fomba fiasa ty zany fa mila manatsara le fomba fiasa miora raha zanatsatovo mino fa tsapany malagasy am'izay hoe inona ny mahasarobidy ny mifidy de efa fatany ihany koa hoe ahoana ilay diso safidy mila misaina tsara isika rehefa mifidy zay ny avy any miora isitraka erika ny fahadsoana misy foana amin'ny maha olombelona fa ny any ty tena mivarotra mpitsanganana ny betsake mbola misy mino ihany anefa izy ireo mivarotra sakabelo araka ny nambaranao mbola misy Jean-Jacques Samuel ny tena marina de tsy ampirebrebe ny andro rajoelona mihitsy ny vahoaka any atsimo sendra ny olona mpandainga kaiky la aleo mifanena amin'ny mpamosavy izy toy izay mifanena amin'ny olona mpanao resabe ny tena mampalelo rehefa ampirevitra zareo dia tsy misy ny délestage fa rehefa vita kosa ny fety de iny fa mipotra indray raha délestage manao stage zay ny avy any gasy tsara ny piasa ao ihany koa misy mamony tena ny tena marina nisy tuyau vaky teny aminay après 5 minutes ozy izy anio tonga ny mpanatitra relevé de mba nylazana izy hoe ampitahoany fa misy tuyau vaky tsy asako zany hoy izy de gaga hoe zay ve le fisaina ny antso jiramay indray de io lay olona hoe ho avy eo zareo efo 2 mois zay no lasa piscine lay toerana nefa de ny facture ny mpanalitra facture mandalo eo foana mazany zany zay soratsoratra voaraitsika moa zany satria ny zana tsy maintsy fitinina ihany satria ny lera efa mandeha mbola amin'ny ao anatin'ny programmation zay anomaniny mpendraikitra zany de mbola manaraka eo zany de pite mamirabendraina amarantsika de fanao fotoana ho amin'ny mpanaraka indray amin'ny herinay an'ito izao akasitraka atsika rehetra tamin'ny fiarahana androany zay no azo zaraina aloha androany miezaka tsika ny apahalala ny vaovao sy ny tsara ho fantatra amintsika amin'ny fotoana mapety azy fotoana moa fohy zao mbola andeha anintsika ny asa miandry amin'ny araka ny voalaza teo zay fa dia mirary soa atsika rehetrarehetra za manokana mirary malagasy rehetrarehetra hankalaza ny fetim-pirenena ao anatin'ny fahamendrehana sy ny filaminana amin'ity faran'ity herinandro ity ary mitondra sady ny fiarabanantsika rehetra mahatratra zany asaramanitra izany samita in'Andriamanitra tompoko de atreo no mamarina ny fandarantsika tam'izao maraina izao niaraka tamin'ny député Mamira Bendrina isorina inko Rina Rabe Mananjara nanokatra ny ardalina tamintsika tamin'ity maraina ity makasitraka ny technician ho an'ny MBS sy ny radio mata etona de mbola mamerina trano ny fialantsiny amintsika raha toa ka tapatapaka ny fandraisantsika ny miara-manonja tamin'izao maraina zao satria dia nanadary ny resaka connexion ka avy amin'izay resaka connexion zay azotsika ny fandarina zay tapatapaka be niany miezaka hatrany ny technician mba atsara ny fandraisantsika ity fandarana ity zay ny masaka zay inko no azo naroso atsika rehetra itoy amin'ny endriny hafandray solomamboaka fa adevitra hafandray no oetitsika rapitso zoma fa 4 amby 20 ny volana jona fa de mamerina ny fakasitrana tompoko lasy tompoko vavy